dada foana. Tantara mitohy nosoratandra tsy mandretsy Jean-Honoré François na Ramasy. Ovy aloha amin'ny Sylvia Natoandro sy Nanja. Miaraka amin'izy Nomamirina, Ralala ary Christophe Rabiarmanana. Mandray feo sy mandrindra ara-teknika. Avo. Manatontosa. Nantsara safindrakoto. Fangatsy amin'ny forum zato izy ry mama mahery no mandray fandriana amin'ity andro atoandro toy ity e. Valaky ny sasalamba ary nay vo a. Tsy tazanao nga ireo lamba maro be miamba ny lavarangan'ireo, sady misitony-drano ny manasa, avy eo mbola mameno an'ireo tapaka barika roa ireo andrahana voninkazo rariva. Ndry, fa tsy mbola tonga nga ny ray amin'izy menadamba nanampy anao? I mahery no efa ao an-dakozia eo fa ny tansa tsy mbola tonga e. Sady ankizy vo avy nianatra koa ve no ovizanona amin'izany indray hoy ianao, reraka izy. Ka mifanampina dia amin'ny fisintoman-drano fotsiny aza angeny mba heritreritra amin'izany fa tsy hoe inona akory. Na izany aza rinay vo a. Sady roviana koa vao ho vita teo ireo raha nendrasana azy menada. Ianao kosa ange diso mandrera-tena loatra rotsy e. Ny sasalamba vonjena, ny tondraka voninkazo enjehina, ny raha atao an-trano tsy maintsy misy foana isan'andro. Na dia inona aza aky araka an'izany. Fa hony tokoa aloha e. So mba tokony hakapanampy amin'izay ary tsika ity e. Ilay onja beo. Na izaza ange ka efa matsikaritra fa efa mila tsy ho araka hotsony ny asa atao an-trano e. Tsy efa telo ve izay nandalo tato izay e. Ny voalohany iny mpanao alabotra iny, ny faharoa iny sanapiditra lehilahy tato an-trano iny rehefa lasa sika, ny fahatelo moa iny milaza ny hitsidika andreny be an'iny dia tany dia tsy hita hatramin'izao. Fa nga kosa moa dia anao toy izany daholo ny rehetra. Asako. Sonjo ray lohasaha io tsy ilozan'izay mamarara. Leo ary nay vo a. Mitadiava indray ianao raha mbola vonina, fa raha za manokana aloha leo a, sady tsoriko aminao a, fa mahazo aina kokoa rehefa za mivantana no mikarakara anareo telo mianaka vady aman-janako. Tiako loatra angenareo e. Sotra indrindra rotsy e. Manona be loatra amin'ny foko ny mandre an'izany teninao izany. Etsy aloha roako kely za mivady malalako izany. Tsy malala menatra reo. Tsy malala menatra. Zay ary ny ianao fa taza mahery avy ao an-dakozia. Ela kosa ry mahery a. Ny rainao ihany kanjo io medaladala io. Aza miala sirika eo ianao ry neny a. Ianao mihitsy anefa nitazako tena nakafy be teo. Fa ngale tsy tazana be avy iny. Tahaky ninona rangaty a. Miariary toy ny tafika andrefa tanàna. Sy mba moramora ry le maherin-dozy ty a. Lasai neny fa dada medaladala nefa neny mihitsy aza ny tena sady tsy efa tsy kombakomba iraisanareo teo koa ve le filma teo e. Tsy maninona izany rakizy a. Porofom-pitiavana daholo reny. Na za koa aza ny eto mba diboka faliana mahita anareo mifankaty e. Araroty ny andronareo roa fa mandalo izao fiainana izao. Marina daholo ito izany teny lazandry izany re. Avy aloha dona kely amin'ny dada fa milay alahy. Adonay amin'ny eny aloha fa alaiko eny rehefa avy eo e. Fa hony tokoa aloha e. Ahoana letsy? Ahoana marina tokoa izany fikotiana siva tamin'ny andronareo izany. Ampianarina angala? Tsy izany loatra fa liana ny tea fantatra ary zoky e. Ay, dia omany ary ny kahisin'ny stylo an'ingay tantarako azy. Dia ohatrinona hono ny saram-pianarana raha tsy mahadiso ry namana. Maimaimpona ekolazy tsy voafetra ny toerana. Aza miretirety eo reto fa mahakamo a. Manoatra reto no reny zazakely reny. Mody fanina indray raha mamany a. Misahy ianao ry nay fa andehanako ka. Mandreraka mihaino ny retiretinareo. Ampetrary ianao e. Ny kahier stylo an'le ry aza tsy mbola vonina akorika. Ny patiny fotsiny angery zao koa ny teny le bandy kely ore. Ka tsy mety raha tsy misy andraisana azy mba ho tadidy tsara.
eny tsy olana fa omeko patiny kely any lahy misaotra. nanomboka teo fiarahanay sy ny reny lalo dia efa nanombonomboka efa tsy dia niasa tsony ny fampiasana sekreta amin'ny alalan'ny taratasy. Efa nanombonomboka kosa ny fifaneraserana tamin'ny alalan'ny finday, nefa na tamin'izany azy aloha mbola nampiasa taratasy any izay. Fantatro tsara. Fa ahoana koa ny ahafantarany lahy izany? Tsy izany mantsy fa nisy taratasy izay hitako. Ny savasava tao indray angamba mahery io Tsy ny savasava fa teny amin'ny fanaripako izany no hitako. Rehefa namaky kelikely dia fantatro fa andady io taratasy io. Dia mbola mivakin'ilay ihany na dia fantatra ela azo aza fa taratasy mirakitra ny tsiambaratelon'ny ray aman-dreniny lavy. Ay ve ka tena nidada marina le izy fa misy tena nanaitra kosa aloha tao anatiny hoe ahoana ny ity? Ny teny fampanantenana sy le toko mavesa-danja no entinao nanodikidinana ny sain'le zanak'olona tamin'izany fotoana izay isorako manokana ny dada fa tena voatana ny dada mandraky ny androany. Fa ahoana aloha no anidikidrihan'ny lahy fa tena ato koa le taratasy Way le ty to mitady ala-patampoka indray nareo izany aleo ary avy dia vakiako bantsilany eny amin'ny fifaran'ny resaka no misy hoe hoy naivo malalanao ary mbola pirofo ny soni tsy hay vakiana izay mbola sonianao hatramin'izao. Ka ahoana? Mbola andà ihany enao inona tsony moa le tsy no ambarako eo efa fantatra ela amin'ny antsipiriany izany ny zava-miafina rehetra. Fa nareo tony izany tena tompony mihitsy tamin'ny fanodikidinana zaza tsy ampy-taona taloha aza mifanala-baraka kely le tsy ry mahery fa tsy milay ary ahoana ny ilazany lafa mpanodikodina zaza tsy ampy-taona ny tenanay? 10 taona be izao ange ny elanela taona ny dada sy neny neny vao 12 taona ny nalainy dada vady dada kosa efa 19 taona bandy efa lava fantsainge izany kely foana ny tsy nahampianaka anareo. Fona letso amp'izay fa hono rehefa avy mivakiny lahy le izy dia nataony lahy izy? Tsy nariko aloha le izy fa nidorako fa hitatarako zavatra tokoa lahy vao niaraka kelikely za sy reniny lahy tamin'izany sendra niady izay hoe lahy norahonany aho hoe tsy hiaraka amiko tsonony izy fa 3 andro aho hoe lahy tsy nahina-kaniny fa ahoana kosa izany fikandriko izany rotsy bandy bogosy be toy izao ve dia vitandriko ny tsy nampihinan-kanina azy nandritry ny 3 andro be izao. Bediko amin'izany ianao aza atao fanonrontsony toy izany fa za indray no nihinana an'le vary efa lasa dala ve reto tsy rainy tsy zanany fa samy mirediredy daholo. Fa hono tokoa ela ty ve fa manana olontiana sa tara fivoriana ny ianao rineny zao n'izy vao manontany an'izany. Za aza pidipidirina lalina amin'izany sady za koa aza mpandaingana aiza no afantarako an'izay nataonao tany. Vao nilatsaka teto an-tany dia efa nanan'olontiana sady izy koa tena tia ela ty le izy raha bandy anany ihany kopy amin'izay ianao azaza no fa natondro molotra eo ka tsy marina indray ary ve izany ry neny tiako ny sanany fa za tsy tia raharahiako inona koa dia hoe tsy atelika-anina koa ve mahery azafady raha izay rotsiny tsy tia hitodi-kobo mahery atavy mba manana ampipo toy izany amin'ny mahery izany ry dada. Nitotoana roky tapo azary-bandy kely fa tsy hivakiako loha ny zavatra fantatro fotsiny tsy maintsy feno rano ireo tapaka bariky ireo. Vitantsika izany sainga aleo mba ho folapolaka io andro io. Za koa angamo maniraka anao hoe zao dia zao ilaiko feno fotsiny ireo androany efa maleny ihany naniraka fa tsy nanao ianao mialatsiny fa ny fanadinoana fiavy amin'ny olombelona kiriny mialano afa za tsy tia za koa nga mily laingako kanjo fa tiako hoe tsy mena mivadika toy ny tanalahy. Ka ento amin'izay ary zato resaka ny antsoina ao anay telo mianaka
sady mbola misimisy ihany koa ny raha mbola miandry aho. Izy Menada koa teo ampanaovana révision na tsoko. Araka ny mahazatra antsika efa mianaka isa 3 volana moa dia misy foana ny latabatra boribory. Tokony afaka tapabolana nefa izany fotoana izany vao tena tonga. Noho ny fisinyity resaka ambarako anareo ity dia avy teo fitaitsika androany izany latabatra boribory izany e. Ka avy teo atomboko amin'ny tany saloha ny resaka satria izy ny classe d'examen. Ahoana ny fanomanana amin'ny fanadinana BPC anao? Matoka izato isan-jato data fa efa mandriny amin'iny e. Tsara, ne mahery. Zaho aloha mahay ihany e. Ary tena mampiaiky an'ireo mpiara-mianatra sasany ka mahatonga azy ireo miteny hoe mahay ela raha tena miezaka. Saingy tsy afaka ny hiteny aho hoe mahay zato isan-jato toy ny ain'ny sasany. Aleo rehefa eo am-pandrasana mahita ny atiny e. Ary aza mifanala baraka kely a. Anomboka indray nareo Menada resao amin'izay koa izay resanao fa za indray no hitarika ny adin'ireo eo. Ka tsy maintsy fantarina ny momba ny fianarana ankizy rotsy a. Ka efa renao izy izay fa ento amin'izay ny resakao e. Alohan'izany rehetra izany ary dia mba hakao rano mankatsika kely angery tany sa sotroka. Rehefa tsy hiteny ianao dia ajanony ka. Saika adiniko fa misy boaty kely misy chocolat iny anaty paosy blouson akao mba alaivo kely so miepo. Miteny ianao farany azy zairina ivo Akatony tsara ary varavarana io ry mahery. Ary sao dia mba nandray zava-mahadomelina tany ary ianao io matoa ohatry ny olona tsy dia normal izany. Miala tsiny aloha fa sendra tafiaraka tamin'ny rakoto solaloha chauffeur aminay izay dia mba nandray kely ndray mbava. Renareo tsara izy izany ry izy Menada. Efa hanomboka ny anareo. Ray mbava nge ho ano ny sotroko ry izy telo mianaka e. Ary matoa tsy fantatrareo hoe ny sotro voafehiko izany ny zavatra ny sotroko. Sa fantatrareo hoe ny sotro Tsy fantatra tokoa. Saingy zato firesaka ao no misy fiovana ka ahafantarana fa ny sotro ianao. Zaho aloha tsy nahamarika hoe ny sotro an'izany ray mbava izany dady e. Tokony mba natao indrono vava izany. Ty aza lesy ray mbava jereo. Maika fa ny telona rono vava tsy angamba asa fotsiny. Tsoroko aminao ry naivo fa tsy ny maharay na roan'ny vava ny sotronao no inona fa ty fahasahinao nandray zava-mahadomelina. Mifona aminareo ary fantatro fa tezitra ianao. Ao va tsy hakasika ny vavako tsony raha izany taoko izany. Amen na le retsy Ka namanao mamy be koa aza nge dada tsy olana rehefa mifony. Tsy misy an'izandry tany sa. Efa mifona rotsy Tsy te andrefa androany an'izao tsony ary naivo tonga dia misaraka. Tandreo m'izany ry dada fa tokandray mbava izany no mety hampisaraka anareo so tsy atelikanina mandritry ny 3 andro eo indray. Ka ento amin'izay ara moa le resaka mba tsy ilazan'ny olona hoe mamy dada e. Ao tsara dola ary vetsika e. Mandreraka izany raha olona. Tena olona zaiko ary hividy fiaratsika. Hividy fiara? Eno hividy fiaratsika. Hitanareo amin'izany izany ny rediredy vokatry ny ray mbava. Sanatria avy kosa ny akafana vady amanjanaka amin'ny zavatra izany e. Fa hono aloha ampitoro-maso tsara ve ianao io alina. Fa ngah kosa moa tsy niarana toronareo alina Eny aleo izany raha pitso amin'ny teny azy raha tsy mety aminareo ny androany. Kosa izao teny izao ry dada. Fa fiaran'iza no viditsika ry dada? Fiaran'ny daleletsy no amidiny amintsika. Fa everinao moramora moa izany mividy fiara izany. Samy volan'ny tarana ny trano no eritreretinao atotona amin'izany. Tsy mety Za ve adala aminao sady manaiky atao intelo mandoko ny izy raha tsy vitindray maky sady mora le izy ry izy telo tena fanomezana. Ohatriny izany mora izany 5 millions. Aiza kosa 30 millions nanomezany azy Tsoroko aminao aloha fa tsy misy fantatro izay momba navidina fiara izany ny mitaingina ihany ny fantatro. Mora hoy ianao. Ka efa manana sy vonina nefa n'izany ve zato ianao? Ny fankatoavanareo sisa ndrasako. Za aloha manaiky Ary tena manam-bolana izany vady malalako izany Zao ary raha manaiky nareo dia 5 millions ihany mba iangaviako alaina amin'le tahiry any amin'ny banky fa ny 25 millions efa vonona. Avy aiza ny lelam-bola nipoiran'izany vola be izany avy any aminao Efa 3 volana nge ataleno ny resaka ny tamiko tamin'izay ihany dia efa 'ny, efa, 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 efa,
dia ahoana izany ry izy Menada? Raikitra izany e. Mahery izany ve ho laviny e? dia izao izany oko tsoroko etỳ ampiandohana fa tsy maintsy asiana fanamboarana ny teti-bola mihodina atao tranontsika. Izany hoe miandry izay afaka miandry, miena izay afaka miena, satria tsy maintsy hiena izany ny vola miditra noho ny famerenana ny vola amin'ny banky, ny fanitarana ny trano etsy an-daniny. Mety izany ry neny a. Dia vita anao ve ny tsy niteny tamiko tamin'ny fakanan'izany vola be izany ry naiko? Efa saika ataoko surprise angely izy reto e. Saingy ataoko ahoana moa tsy hera amin'izany vola be izany, sady afeniko ataoko aiza koa moa izany e. Mba gaga mantsy. Eny e, fisaorana no atolotra eo anao. Fantatro tsara ny ezaka ataonao, tsy mahandry andro, tsy mahandry alina entinao hanasoavana anay telo mianaka. Sitraka enti matory reny. Ka ho valiana letsy raha mahatsiaro ah. Oe, azafady dada, mifona fa lasalasa ny vavako. Ataovy ihany e, diso miany ihany loatra. Samy lehilahy rehetra e, tsy olan'izany. Tena azafady dada, tsy fananiako iny a. Mivanivany ihany ry bandy a. Mbola misintona ihany koa ny sasany. Ibera ray birao amiko ange hono nefa saika nomeny azy e. Saingy tsy haiko indray izay nampiova azy tapoka teo. Izany ve tsy ho vomafy bera? Fantatra langa bera? Tsy fantatro fa tehiten'ny fahavoazan'ny bera fotsiny ah. Dia mitandrema koa ny anaranjana ka tsy atao hoe bera fa totombitana. Ty vavy. Dia roviana ny akanentany e. Miakina amintsika ihany hoa. Nanenina koa raha avy dia ndraiketiny raha zoroko tany le izy. Ka manana nareo vady aman-janako angiary izany re. Radio. Tsy azo nataony nanapatapaka fahatany indrindra fa amin'ny zavatra valeur ohatr' izany. Miaraka tsika efa mianaka rehefa maka azy a. Tsika sy dady eo amin'ny devant dia mahery sy neny ao aoriana. Zao sahady moa ny sasany dia efa manonofo devanko. Efa nientana ary mbola eny am-panidinana. Matoky amin'ny dadanay a letsy a. Ary mba inona tokoa aloha le fiara e. Iny tokoa. 205 miloko mena izay le izy. Izay lokony ihany aloha tsy olana rehefa anetà fotsiny e. Mba manao ahoana marina ny etahany e. Fiarana direkteur izany kosa ve? Ka soa mantsy eo amin'ny fanamboarana indray no andany vola beko. Fiara fitondrako matetika ange izany rehefa vizaninga tale. Ohatra hoe makany amin'ny banky sy ny sisa. Dia ahoana marina no atao amin'izany e. Ianao teo mantsy tao nilaza hoe ho azo atao intelo mandoa. Izany tokoa. Saingy rehefa misy ve ny andoavana azy manontolo inona ny olana. Ny fian'ny olitra ka ny afaka ihany e. Aleo ary avy dia vitaina e. Sady amin'ny lafiny iray aloha mety ihany ny tokony ananantsika fiara amin'ity fijaliana isa maraina amin'ny taksi be ity e. Indrindra fa ny alatsinainy sy zoma. Misaotra neny ihany aloha nahatsapa an'izany e. Izany tokoa. Izay izany amin'iny fa mandehana vonjeo amin'izay ny fianarana. Aza tonoina ny zavatra nampanoviko anao ry mahery a. Aza matahotra neny. Vitantsika amin'ny fomba manara-penitra io. Dia ny tensa koa rehefa vita ny révision dia ahorono ny lamba maloto indri. Eny tompoko. Mba nanao ahoana tokoa ny fihetsehampona ry Menadata aoriana azahoantsika ny fiara io e. Neny kose. Izany ve dia fanontaniana tokony hipetraka. Nefa mora tiany neny ihany ny amaliko azy dia ho valiko ihany e. Faly tena faly tsy misy toy izany. Fa zao ry izy Menada Eoana. Fantatro fa efa vorosaina ry Menadana dia mbola azo olazaina fa ankizy aza. Tsy atoranareo ihany koa angamba ny fitiavan'ny dadantsika telo mianaka. Miezaka manao ny ainy tsy ho zavatra amin'ny fikarohan'izay asony taranany. Profon'izany fa azotsika io fiara io. Za manokana aloha dia samy laza fa hafa raha samy ray dada e. Raha misy dada voalohany mety ho faharoa dada. Ty fanontaniana ity kosa angamba dia rariny loatra raha apetraka hoe mba inona kosa ny valim-pitiavana setritsika tsirairay avy an'izany fitiavana izany. Mianatra tsara sy manaraka tsara izay teny omeny. Ary tansa. Mivavaka ho azy ary tsy be famaliana.
fa angamo izay manao azay mampalahelo any dada no ametrahany eny azany fanontaniana izany ka. Tsy izany mihitsy fa tiako tohizanareo hatrany izany fitiavana azy izany e. Indrindra mofa ny fiezahana amin'ny fianarana izay mahasarotiny azy fatratra. Tsy dada rery koa angeny tokony hanehoana izany fa na ineny koa azy e. Eny fantatra nefa tia any zanako e. Ary izay koa efa miezaka ary hiezaka hatrany ianao izay ahasoanareo menada. Mba manao fa toa any dady e. Zanak'olona azo atao hoe sahirana izy no nifofotra tamin'ny fianarana ka tonga amin'izao toerana izao. Dia ahoana tokoa na lasa comptable ny dada? Izay no ilazako anareo hoe noho ny fiezahany. Ny tena olana amin'izao koa ngerina eny dia izao e. Na hianatra mafy toy ny inona aza ny zanaky ny mafiady a. Efa feno mpanambola ny toerana. Indrindra moa fa rehefa hiditra polisy na zandary, eny fa hatramin'ny miaramila sy mpiasa-panjakana. Izay izao tsy fantatro raha efa niofa. Ahoana koa no ahalalànao an'izany? Resaky ny olona re izany e. Kely mahay miresaka koa ange raha hitansioriny eny e. Eny e, mety ho marina daholo izany. Fa ny fanafodiny dia tsy misy afa-tsy ny miezaka amin'ny fianarana foana ihany. Hafa ihany izany hoe miaina miaraka amin'ny fahaizana e. Dia hoany izany ary kely mahay miresaka. An'lahy angary pitomany lehibe a. Fa ahoana koa izany e. Tratrana mpiaraka ny sipany dia tsy zakany roneny a. Laingany io izany roneny a. Mihina ny tany sandroany. Jereo angety mahery roneny e. Mipetra tsara nareo a. Izany tsy mahay mipetraka io e. Lasa miparitaka any daholo. Nareo dareo izany dia tsy mba afaka ny fanaran-tsaina mihitsy. Ka ny zanakareo ihany no mantamanta vavy eo. Lasa ho amparitaka any a. Ary aiza foana ary sony mbola tsy niditra foana mafampirao e. Ny andro anefa ty efa mivaly latsaka fefany. Anara ny arangamba niditra aloha. Maninona moa raha avy dia kopakopahako fotsiny amin'izao ty kalandria ambony latabatra ity dia atomboka ny asa so tsy asa izy androany. Ndry, ary iny ty taratasy mivaly ato ambany kalandria ity. Andraso hoe ho an'ny Monsieur Naivo, mitandremy ianao amin'ity fahatsoranao diso tafahoatra ity sao ho araroton'ny sasany. Zay fotsiny. Ohatray, inakoarany dikan'izany. Tsy misy olona ary ve ato, nefa ny varavarana rehetra toa votoly. Roja! Andraso vetivety aloha dada fa mbola ty an-dakozia. Ataovy izay ataonao fa tsy mainky e. Gaga fotsiny aho mahita ny varavarana rehetra misokatra nefa tsy mahatazana olona mivezivezy. Andraso fa ho avy ahy e. Izay fotsiny. Nanaingina rano hafanaina fotsiny anie ahy e. Manao tsy dia metimety ho mahery dia tsy mahavita mandro amin'ny rano mangatsiaka. Dia aiza izy? Mibonoka body fotsy ao amin'ny efitranony ao. Dia tsy nianatra izany izy raha azoko tsara? Nianatra izy fa vao tonga dia nandray fandriana. Tsy azoko a. Inona ny tsy azonao amin'izany e. Ka nilaza tsy salamalama izy nefa mbola andro ihany. Ka izany anie na manako rano ho azy e. Ka raha seran'ny rivotra indray dia ahoana? Tsy haiko. Fa misy fotoanany aman'olona izany hony e. Ohatray, dia mbola monjy an'izany ihany ve? Ka tsy ho fotoana amin'ny olontiany indray ve izany? Fa tena manana olontiana marina tokoa ve raha namana io e? I mahery indray ve tsy hanana olontiana fa mody gisy eo imasontsika eo fotsiny e. Izy miondry dava amin'ny telefona io ve tsy efa miconnecta amin'izay olontiany ihany? Nefa ngery efa tafiara-dalana iny zay reo lamba manahadroadro azy ihany aho hoe elahy ty ve fa mba manao sipa? Lasainy fa tsy miasa saina amin'izany hono izy. Zahay anie no anaovako anao hoe mody gisy io e. Dia inona nefa nao amin'ny fiainany an'izany e? Mba manana ny tsiambaratelony kosa izy e. Ary maninona tokoa moa raha resahany Jaksa mpianatra fiara mahery? Jaksa mba akaikitrany eto. Amin'izay tsy olana intsony amin'ny fotoana ka ny permis.
aza mbola filifilinao amin'izany aloha ny sainy ka aleo aloha izy hifantoka amin'ny fianarana sady raha izaho manokana aloha tsy horesinao lahatra amin'izany i mahery dia alefanao anao shofara fantatro tsara ny toetran'io zazy io. Za kosa nefa tsy mitovy hevitra aminao amin'izay. Misy ny loza azo soroana teny melorina vo eny e, marina ihany aloha zay eritreritao zay. dia aza rebirebenao amin'izany aloha ny lohany sady nahoana moa no hijaksa no asainao mampianatra azy nefa sika manana. Ka le fotoana ampianarako azy mihitsy angeny tsy misy ankoatra ny alady. Ny lady nefa fotoana natoka tsy hivavahana, ny sabotsy moa ny rivany mba hakanaina. Ianao koa moa zany efa tsy marisika ihany ka dia aleo hidaboka mihitsy aloha ny momba an'iny. Aleo izay mihitsy ka aleo miaro toy izay mitsabo. Fa na izany aza lasa lavitra loatra ny eritreritro. Ny amisy avisanany ratsy aneo ny avin'ny soa e. Sady mahery aneo mantsy anao ka zaza misimisy toetra izay ihany e. Tsy mbola nitantaraiko anao tokoa kay moa izy indray andro saika hidina tao anatin'io lava-drano tsy miaso io tsony. Fa inona hono ny saika hidinany tao? Lazainy fa mahita zavatra mangirangirana any amin'ny farany ambany any hono izy menada. Olona ohatr' izany no andeha ampitondrainao fiara. Aleo andraisana fanapahan-kevitra aingana ny momba an'io lavaka io raha izany. Efa niteny anao ny momba an'io kosa ange hafa adinonao angambe. Zao loja, aleo atao fanaripako io. Rehefa kaiky tototra izy vao asiana tany eo ambony. Mety tokoa izay. Zany eo ihany fa tantarako zavatra ianao. Zavatra inona ke? Nisy an'ity taratasy ty ho napetraka tsy fantatra tao ambany kalandria eo ambony latabatra fesako e. Taratasy hoe ahoana ry Naivo? Ty angevatra io e. Hoe ho an'ny monsieur Naivo, mitandrema ianao amin'ity fahatsoranao diso tafahoatra ity sao ho araraotin'ny sasany izay fotsiny. Misy olona mahita zany fa tena tsotra loatra ianao. Ianao kosa ne Naivo diso tsotra loatra e. Ka ho vaiko ataoko ahoana raha nitroetrako? Tsy misy oatra mitandrina e. Aleo aloha hijery ny ranony mahery sao lasa mamay be eo indray. Vao eo koa ve ianao nanaingina azy dia angotraka sady. Ka tsy atao mamay be ande hono e. Sady amin'ny gazy koa no nataoko. Mandana re? Sady hijery azy koa. Mandana fa ho avy Ka efa manao ahoana e lataka? Mangatsika be any eny dady angovotra. Ary sao dia hoentina any amin'ny dokotera azy. Iza koa ny hitsindrona any. Olon-dehibe io koa ve rakama dia mbola atahotra tsindrona ihany e. Nijery fatotsondroma formol lasa tsy zakako. Ary efa mba nijerenao nga tao anaty boîte pharmacie misy fanafody azony hanina kosa e. Tsy misy fanafody izany tsony ao e. Dia aleo ary hijery fanafody andranga vetivety e. Aza miala anaty body fotsy eo fotsiny. Fangalo tsy maintsy mandeha ho any amin'izany fotoana izany amin'izao etahan'ny azo ngia e. Tsy ho any ka andeha fazako SMS fotsiny izy. Dia tonga dia adaboko izany fandroana izany. Zany hono neny adaboka hono ny fandroana hoy ny dokotera Naivo. Fa saika ho aiza marina moa izany ianao ty e. Sary neny keo be fanontaniana. Ka fa fantatro ho any amin'ny beby. Ahoana koa ny eritreretany neny an'izany. Izany e teraka talohanao ry bandy e. Fa matory amin'izay aloha raha mbola te atory. Ary sao dia tokony ampiana ny lamba? Ampio marina rery neny ka. Fanga mbola mangatsika e. Fa hoe eno hafa neny keo. Raha izany aleo mandeha dokotera ihany izany re. Afaka tsy mitsindrona nge raha tsindrona natahorany e. Ndoranga fa tsy olana na mitsindrona aza. Ohatra dia efa ray ny tetaka ery koa ny olona aminareo ko. Okely Espagne mba zany ahy. Fa hono ahy sao dia tratry ny malady tamoro kosa nareo. Raha tsy oatra nareo koa ny banjo. Nareo aza tsy nahababa 3 andro. Miomana lesy dia andao andeha azy. Tena tsy salama mihitsy ny fijeriko any dady eny ry neny. Hita mihereraka izany izy.
Tsy hainao rery mahamarika an'izany. Efa natao daholo ny karazana fitsaboana rehetra, na tamin'ny alalan'ny dokotera, na tamin'ny roakandro, fa dia tsy nisy vokany. Teo amin'ny fitiliana natao farany izao no nahafantarana fa aretin'ny vono mahazo azy, izay aretina anisan'ny manana sarotra tokoa no mitsabo azy raha mitaha amin'ireo aretina sasany. Na dia tsy mbola misy fiantraikany aminy loatra aza ilay aretina dia hita fa ny adi-tsaina teo am-pamantarana an'ilay aretina mahazo azy no mikika azy ka mampihena azy toy iny. Dia tsy ateza intsony izany dada roneny. Fanga kosa moa dia voatery hoe izany e, mbola andalam-pitsaboana isika. Tsy izay rehetra marary koa akory dia tsy ho voatsabo na dia sarotra aza ny aretina. Efa miezaka isika. Hitanareo tsara angamba ireo karazam-panafody andoam-pandrianan'ireo. Ka maninona moa raha amidy ihany io fiara io tsaboana ny dada roneny? Hevitra efa narosiko izany fa tsy resy lahatra amin'izany ny rainareo e. Na i dada aza nge izany efa resy lahatra amin'ny hahafaty azy haingany e. Tsy ho elatsony koa izany tsika dia ho kamboto ry mahery a. Mangina ry tansa, tsy ho kamboto izany nareo raha mbola eto neny. Sady mbola eo andalam-pitsaboana ihany koa nesika ry izy e. Tsy izay marary be akory ny ho faty fa izay tapitrandro. Raha sanatrika maty eo dada dia hamono tena anaraka azy koa. Esory eo an-tsainao zandry mahery a. Eloko eo anatrehan'Andriamanitra ny mamono tena. Ohatra ny tsy ho zaka ny saiko ny mieritreritra ny dada miady rery miatrika an'izany aretin' izany. Fangahy ianao rery e. Na izy tena ny miatrika io aretiny koa aza nge mba tohanao izany e. Saingy tsy afa-manoatra, tsy maintsy iainana ny zava-misy. Fa ny vola ve ny olana sa io aretiny io mihitsy ny sitrapanafody e. Hatreto aloha mbola afaka mitsabo sika. Ny hoe tsy sitrapanafody dia tsy tena hoe izany loatra angamba. Rehefa miasarotra fotsiny izy dia tonga hatrany amin'ny famindrana voa, ary rehefa sanatria tonga amin'izany dia metitra lalina ny resa-bola. Tsiry dada, tsy ho faty izany ianao e. Azy ilozana izay dada. Ao koa tsapanao fa fitiavany antsika vady aman-janany daholo aneny nandraisan'ny fanapahan-kevitra ny tsy hivarotra ny fiara io e. Indrindra fa ianao ry mahery. Raha anaovana tsy paipaika amin'ny alalan'ny FB indray roneny a. Ny ara-bola ny hatreto mbola tsy dia mampanahy loatra e. Ka raha tonga hatrany amin'ny fanoloana voa izany dia ahoana? Raha sanatria tonga amin'izany marina dia ho hita eo ihany izay atao e. So mba misy ifandraisany amin'ilay taratasy napetrako ny olona tao amin'ny birao any dada ary izao mahazo azy izao e. Na momba n'iny taratasy iny aloha dia tsoriko aminao fa taratasy napetrak'olona akaiky any dady iny mba hitandremany noho ny fahatsorany be loatra. So mba mosavy? Izay zava-miseho rehetra aza eritreretina ho mosavy daholo ry mahery a. Izany koa neny mahavoantsika malagasy indraindray e. Sika ihany ny mamosavy ny tenantsika. Fa nahoana hoy ny enika? Satria raha mieritreritra tokoa izahay fa hoe nataon'olona io fa tsy avy dia nanatona dokotera dia asa izay nanjoa ohatr'izay. Sady mazava koa ane valin'ny fitiliana izay nataon'ny mpitsabo fa aretin'ny voa tokoa ny manjoa azy e. Aleo aloha za nasany tenisiko ry nenika. Mandeha anasa sao izany tenisy izany ry tansa. Kosa e, za koa mba manan-javatra atao. Aza manasy e, vitako ny ahy. Tonga indray a. Efa manahoana tokoa izao dada e. Izao le tsy mivavaha mahafoan'ny dada. Efa mivavaka ary dada. Izaho mitomany fa tsy azo hitomaniana ngery zandry aty amin'ny hopitaly. Fa mety roviana any dada vao mivokatra. Miakina amin'ny ao ambony le tsy andana amin'izay aloha fa no visitin'ny dokotera. Izay izany fa salama dada. Misaotra. Raha mba fantatrareo mantsy fa toa tsy ho voatsipaka dada intsony izany.
Roja, ahoany marary ahy efa kely sisangamba aizany zanako. aza miteny an'izany ianao nay vo a tsy zakako tsony aizany zanako. ny dokoterany efa niteny teo hoe tsy tokony hiresaka mihitsy aloha ianao e marary ahy Roja. aza miteny an'izany ho ahy ianao tsy ho faty izany ianao mbola milanao zahay. Roja mahery taza veloma. Vatiko raha olona naivo ilasanao satiko bezay Vahoana vatiko dokotera fa ahoana ary neny a? losany tady sika risy menata tantoko ry neny mikisana kely ianareo telo menaka zafady. jereo tsara hoe so mbola tsy maty izy dokotera. eno a dokotera jereo aloha mahaiza mionona ry izy telo menaka lasa tokoa izy dada mahirisa fa zao ny lahatra. hitanao tsara angamba fa efa nanao izay azony natao mihitsy izay mpitsapy saingy indrisy moa fa tsy masaka na fanatoniana an'ilay tompony izany. lalana tsy maintsy izora mananena rehetra ny fahafatesana kaoko sika samy anaka an'izany e. mahaiza mionona araka izy a. misaotra miteny fampionana dokotera. misaotra dokotera. zana moa zany izy menadareto. nakaira dokotera. mahaiza mionona araka izy a. indray tsara ihany koa dia menara tsara lalam-piainana tsy azo itovirana ny fahafatesana. miala eo atratrany amin'izay aloha zandry kely a. le misy analany fony eo aloha dokotera. tsy tratranisy menatahakory anieny ny alandray ny aina farany teo e. fantatro tsara zany saingy amboariny sainy madama zao hiteraka aretina ho an'ilay zazandray a. mafy tokoa zany hoe fisarahana matany zany saingy tsisy azotsika atao tsony. dia mbola mamerina fisaorana miteny fakairezana ihany dokotera. fa lozaka kely vetivety angamba aloha nareo fa iantsolona amin'ny famondrana azy ao any amin'ny tranopaty a. lefa ny amin'ny tranopaty ve dada? okizay tansa tsy zakako neny a. inona tsy zakako enonana nyreto zanako eto i mahery izy tsy mety miala tsy atratrandray mahery a okizay fa efa tonga ireo olona akazo any amin'ny tranopaty. ianao sisa neny a. ianao sisa matoky anao zay. matoky mahery a tranao ambany zavatra ny zanako a ary vonina hanaja ny vadiko mandra-piala ny fofonaiko fara. sotra neny ilay masoandro le wandefane malukani andrunge fayetereu yetereu fa simizisa manao any ianao tompoko isakay ny tadiavinao azafady. tsy tadidinao ve a? tsy fantatro mihitsy. toko
dokotera Léon le nitsabo ny tompoko lana ivovadinao ihany ry madame Rotsy a? Izany tokoa moa. Miala tsiny indrindra tompoko. Tsy atoranao tsony angamba ny zava-niseho tamin'ireny fotoan'ireny. Eny. Ianao koa moa tamin'ireny fotoan'ireny mbola voasaron'ireo fanamiana mahampitsabo. Ka mandrosoa trano ary moa za tsisy fa aizany dia hoe eto tokonana fotsiny. Misaotra indrindra madame. Dia mahazo toerana ianao dokotera. Misaotra indrindra. Lasa namonjy fianarana nga izy minadakely no norery ny tratra tao trano. Ka manahoana ho ny vozotry ny fiainana nandritra an'izay fotoana izay milamina ve? Inona moa no tianao ambara amin'ny hoe milamina azafady fa tsy dia mazava amiko loatra. Ny fiainana amin'ny akapobe ndrery madame Rotsy a, ohatra hoe ny fitaizana ny sain'izy minada sy ny sisy. Ny amin'izay aloha dia tsy hitako ambara aminao hoe izao na izao. Ezahana araka izay tokony ho izy eo e. Fantatrao tsara angamba fa fosy sain-jaza no tezaina taorian'ireny voinana anjory ireny. Ohatry ny hoe voamaly foana ny fieritreretan'izy ireo iny fandaozan-drainy azy ireo iny. Indrindra moa lehilahy mbola ranomasy foana no androtom-piainany hatramin'izao. Mafy kosa ange izany hoe ny laozandray tampoka izany e. Sady raha ny fijeriko ny taonan'izy minada ireny mbola tena anatin'le taona fiangoteny mihitsy. Indrindra moa fa le vavy kely. Ny zanaka vavy mantsy hoe ny akaikaikoko ny rainy noho ny lahy raha eo amin'ny fifandraisan'ny mpianaka ny jerena. Izany eo ihany fa saika hametraka fanontaniana aminao a dokotera. Entony teninao fa miaino a? Misy antondia manokana mihitsy ve zato izy sa ahoana fa toa vahiny tsy nampozana. Fanampin'izay ahoana koa ny nahafantaranao ny trano ka tsy nampisalasalanao fa tonga dia teo ambaravarana. Aleo angamba avy dia leo bolan-drazantsika manao hoe tsy ampiketso ny vezivezy dia verondro manara-moron-drano no anokafako ny resaka. Raha ny nahitako ny trano indray dia azo atao hoe tsotra sarotra ihany satria dia nataoko ambava olona no nahitako azy. Raha azoko tsara izany dia mitovitovy amin'ireny mpanararopaty ireny ianao mba tsy ilazako hoe tena mpanararopaty mihitsy. Tsy dia izany loatra madame Rotsy a. Nefa moa izay fandraisanao azy tsy maninona. Tsarovy nefa fa fitiavana daholo izany. Raha azoko tsara izany dia tonga hitory fitiavana izany ianao. Diso ia madame Rotsy. Aoka ho fantatrao tsara dokotera. Ary tsy takona fenina taminao fa voafito volana anie izay no nandaoza ny vadiko ahy. Sy mbola nikatona akory ny fery. Ary eo koa fantatrao fa maro amin'ireo fianakaviako sy ny fianakaviam-badiko no monina tsy dia lavitra anay eto. Tsy hametra-panontaniana ny momba izay fa okenao namaly azy. Tsy dia mananteny amaliana izay teninao izay madama. Eny e, andeha noho ny fitiavako anao. Misaotra indrindra amin'ny fahatsapatenanao dokotera. Fa ahoana madame Rotsy, mba azoko apetraka na mba omenao avy ny laharanao mba hafana mifandray. Ahafahantsika miresaka milamina sady mba tsy hanelingelina anao e. Azafady tompoko. Akaiky kely ve ny fandraisako ny teninao sa za mihitsy ny tsy mahay mandray resaka fa ohatra ny mandrao anany ianao izany e. Mbola tiako koa nefa milaza aminao fa fitiavana daholo izany fa tsy arakaraky ny eritreritrao sady mba hialako amin'ny vava manodidina mety ho fahitan'ny olona e. Hoe tonga ty aminao. Fa ahoana madama? Mba afaka mifoka sy mandany an'ity ambina sigara iray ety amiko ity ve a? Sigara iray moa hampaninina ny fotoana kely foanao azy eo rehefa foanao araka ny tokony ho izy. Leo fa tsy hifoka ny te madama. Tsy olana fa leo angatadalana leo. Tsy izay ao anatin'ny eritreritrao velively no ao anatin'ny saiko fa ny fahitana trano tsigaranao misy ilay amin'ny tsigaranao mitovy amin'ny sigaram-badiko. Izany ve? Fifanjonjavatra sa... Tsy haiko dokotera. Aleo ary ho foky ihany aloha raha izany. Aleo ary Cassandria ampiasainao vetivety.
nakanto izany raha vehivavy. Ty azafady. Misaotra, ao fa tsy ho ela akory ahy. Na izany aza fohy amin'ny antoniny ihany ka mialatsiny amin'ny fandodonana. Misaotra, fa hono afaka mba mifampitafakely ihany ve aloha mandrapatapitra ity sigara-foko ty? Tsy olana. Saingy aza atao mihoatra amin'ny fahalan'in'ilay sigara ny resaka ataonao raha mety. Tena entitra amin'ny fotoana omenao mihitsy nge ianao zandro Madame Rotsy. Tsy hoe manavazahantena akory dokotera fa arak'ilay teniko taminao teo. Raha azoko tsara nge zany madama ka tsy dia hoe mifanerasera amin'olona loatra nge zany tsy dia mety aminao fa ny vavam-bahoaka. Indrindra koa fa izay mety ho fitsaran-janako aho. Saripady ny ason'ny tokantrano dokotera, ka raha vao izay ason'ny tokantrano izay no voateniteny dia tsy ho afa-bela ao anatiny ny vehivavy. Vehivavy lalitsaina no be fitiavany ihany koa Madame Rotsy. Ary toa lanitsy ny fohana akory sady sigaranao dokotera. Mampalahelo any ataon'io sigara io Madame Rotsy. Arakaraka ny fitadiavako hevitra mba tsy halany azy aingana ny voamaika mampiana azy ka mitondra azy ho any amin'ny fahataperana. Hany ka tsikaritry ny tompotrano ny avetsiny vahiny mikatsaka ny ahalava ny fotoana ahafahana mitafa aminy. Mbola veriko aminao ihany fa tsy ny tany ane no any fady fa ny vavam-bahoaka. Eny. Ary tsoriko aminao fa miezaka mianaja ny vadiko aloha hatreto, indrindra fa ny tenako, indrindra koa fa ny tsy ampalahelo ireo zanako mianadahy. Inona daholo ny dikan'izany rehetra izany Madame Rotsy? Saropiaro loatra amiko ny zanako noho ny fitiavany indray ny dokotera. Tsoriko aminao fa mbola zaza anie ireny. Raha ny fihevitrao mety hisy fiantraikany amin'izy mianadavy ny fifaneraseranao amin'olona toa? Araka ny fanambarako anao teo. Mbola zaza ireny ka mila kenakenaina tony mitondra fotaka malemy ny fitondrana azy. Mila olona matakadavitra ny olona miresaka aminao ty Madame Rotsy. Eny lany koa ty ny sigara ka voatery ametraka amin'ny mandram-peona aminareo ny tenako amin'ny manaraka indray. Ny sigaranao aza atao lanitsy ny fohana akoriko. Ny rivotra ny nandany azy. Efa anjara mihitsy angamba ny olanka. Ary eto aho vao tonga saina fa ay mbola misy fotoanako aman'olona izay. Ametraka mandram-peona aminao ary Madame Rotsy no sady mirary tontolo andro mahafinaritra ao anareo telo mianaka ihany koa. Ie, misaotra. Dia mirary ny toraka izany ho anao koa dokotera. Tonga ny zanaki neny. Tena vizana be aneny. Ny andro tia migaingaina tsy misy iainana mihitsy. Jereny ngena tsy mboako Tena mahafana mihitsy akiko. Zao ny tonga bile fitenenana hoe mamaky loha sola. Mba mazaka marina ry neny reny olona sola aloha reny mandeha amin'izao ainandro izao ka marina. Ka ataony ahoana moa izay no efa anjarany. Ary mba aiza tokoa mahery ny tsy tafiara-dalana nareo mianadahy. Mety mbola variana amin'ny fampisangan-dalana miaraka amin'ny namany ihany izy izay. Mahery foana very neny Inzay fa miala any endry. Saroposaina. Mahery mandeha ranga tamin'izy ity ka jerena mody mozatra fa gravy. Aza manaiko resim-bavy izany letsy Izy kanto sady mandeha no misangisangy amin'ireny namany rendry neny Fa hono ary neny Ahoana letsy? Misy vahiny angatsika androany. Lozako. Fa ahoana letsy? Mahita taitsigara matsy io anaty Sandria io. Ie, nisy vahiny tokoa letsy sika. Namany dada fony fahavelony ny tonga teo. Eny fony fahavelony izany fa ny maty ve moa na namana tsony. Sady raha tsy diso dia mitovy amin'ny sigara fifohan'ny dady izy izany Ahoana no afantaranao an'izany? Fa nga tsy tazaneny io trano sigara eo amin'ny tongotsy izy io.
zay indray tsy voatandroko. Tsy tetony izy tamin'ireny fotoana nalasana ny dady ireny dia tonga mba hitsapa alahelo. Lehilahy izany sa vehivavy hono? I dada ve mba hanana namana vehivavy hoy ianao e? Tsy mbola nahita. Dia tena nitsapa alahelo tokoa ve ny antondihany? Aiza moa afantarako an'izay tena ny an-tsainy andry mahery a. Sao dia tonga hitsapany velona ohatra. Tonga indray ianao sy ny teniko valavalanao ry mahery a. Hita ho ary neny. Fa hitansa koa ve no anontaniako e? Aza miditra amin'ny pataloha tsy atonina. Ka mifanontaniana ange makamo be e. Ny olona mba mahatsiaro hoe izany no atao hoe tena namana. Tsy fantatro tongokory izany na olona nafika an'ireny na ahoana. Izany tsy maintsy hidirako amin'ny fanadihadiana. Mazava? Iza koa le tsy nisahanafika ny neny amin'ity andro atoandro be ity a. Tsy azoneny ny tia ny lazaina. Tsy hoe jiolahy mitapediana ny tia ny lazaina fa mifanohatra amin'izany. Diovy kosa ny fisainany lafa tsy misy an'izany mahery a. Eny e, ka tsy izy koa izany raha mbola mahery no mahery e. Andray kosa ny fisainany lary mahery. Vao 4 volana koa ve izay no nahafatesany dada dia isy an'izany sahady. Misy fitenenan'izay ange fa natao hialokalofan'ny maty vady. Hoe ahoana izany ry mahery? Ny maty vady ny maty, ny velona vady ny velona. Fa angamo mahery ny sary-piaro amin'eny e. Ka inona izany no tokony hanakiana ny tany sa isak'izay miteny eo? Tsy andao iray feo antoko-panohatra. Za ange tsy hoe manakiana fa ny fanoheran'ny lan'izay rehetra mikasika neny no makamo ahy e. Ohatra ny tsy misy fandiniana izany indraindray. Raha tia ny tany sa ho fantatra mazava izany ny ato anatiko dia izao. Tsy mila olona nielingelina azy eo amin'ny fiainany intsony aho. Point c'est tout. Fa mahery ve adaly? Dia raisin'ny neno fahadalako ve ny fitiavako anao? So mba tsy rariny kosa e. Azafady moa e. Zany a, aza matahotra fa tsy hamadika ny zanako izany a. Fa zao tokoa ry izy Menada. Ahoana? Misy mpiara-miasa amin'ny dady izay tokoa milaza ny ampiditra hiasa ao amin'ny zareo. Ka ahoana ny hevitrareo Menada? Lehilahy izany sa vehivavy? Zany fitiavan-tena an'ilay bandy ity kosa raha nga tena diso tafahoatra loatra. Na dia atao aza ny tsy hiteny tsy maintsy miteny eny amin'ity fahasarotam-piaron'ny lahy. Izay rehetra mivoaka ny vavanena hitany lakihana avokoa. Zazakely ve ny fiheveran'ny lahy izy io tsy hitandrina ny tenany e. Ary eo koa fantatrela koa fa olombelona izy io fa tsy anjely akory. Zangy aho tsy miresaka amin'ny tansy e. Mandray tsy raisina mahakamo. Ka tena efa tafahoatra kosa angeny ataon'ny lahy e. Na dia atao aza ny tsy hiteny mba marary ihany ny fo. Na dia mareny azy fotsiny aza ve dia sahany lamy mamingavinga azy toy ireny ireny. Aza atao mampifamaly izany ry izy Menada. Fa roviny izany asa izany ry neny. Raha mentina ry Menada dia amin'ny larobia ihany aho dia makany. Mahagaga amin'ny eny koa nge dia izao e. Na ninona izao raha tonga dia nireketina tany. Mihera za jereo ty ataonareo mainka ave fa avy dia nanapa-kevitra rery tany angamba dia tsy haiko. Tonga dia mandehana ry neny a. Ary zaza anaovana tondromolotra eo a. Iza koa manao tondromolotra ny lahy eo. Izany no izy rehefa manam ratsy atao. So hiveriny tany safa-jamba ary ahy e. Azy ilosanareo Menada amin'ny famaly io fa ny fanontaniako rehefa aliana. Fa nga tsy mety raha larobia après-midi dia miaraka tsika sy neny e. Hitan'ny neny izany e. Vakina fotsiny. Dia mbola iandry an'izany ve letsy. Androany ene vao alakamisy e. Mbola misy herinandro be izao. Eny aleo izy ho atsoko raha izay ny tiany lahy. Fa nga koa neny manana ny laran'ny findayany. Hatray, olona mifaneraserany kokosa very mahery dia ahoana ary ny tsy ananako ny larana findayany a. Aleo mihitsy amin'ny larobia io ka sady tsy lasa izany mandeha seul izany. Rehefa vonona ny ampiditra ve izy tsy andro eo. Misy crédit nga iny telefonineny iny? Tsy haiko na mbola misy izy ao na tsy. Fa ataon'ilay inona? Etsony an'ilay olona fineniko. Dia inona no resahan'ny lahy amin'ilay olona? Za mahafantatra an'izay tokony ho teneniko aminy e. Aleo izy antso hortensa. Alarobia izany no mety aminy. Sady ihany koa dia hijery akanjo anareo Menada. Ny endoko ange tsy tokony handandany vola amin'ny zavatra tsy dia important e. Tsy aleo ve atotona amin'ny trano aloha izay vola hita. Efa miditra amin'ny finition ange tsika izao dia vita io e.
finition dia vita ho ianao raha mba fatatrao moa fa eo vao miraraka ny vola ka izany indrindra nge ny antony itenenako an'izany e. raha ny famitana ny trano indray aloha dia minoa afa tsy maintsy vita io e efa afatra dada taloha kely ny nafatesany mihitsy ny momba ny trano ka na nafatra toy ninona aza moa dada rehefa tsy misy tanymena ve irehatra izay ara-nenoneny fa tonga eo amin'ilay noresahako ihany elange izany mahafantatra an'ilay fahasahiranana ihany fa mifahasarotam-piaron'ny lamy betsaka e izao nataoko anareo andraikotro izany fa tsy anareo ny fiezahana amin'ny fianarana tao an-tsaina ka manao travail de vacances koa aza nge azo atao tsara e. mahafinaritra ny fisaina ny lavoninkezaka sy anampy saingy mahandrasa fa tsy mbola fotoana n'izao mahery misy fotoana ny zavatra rehetra na za koa aza nge fa mahatsapa fa misahira antsika e. Manaraka an'izany dia aleo asiako resaka ihany momba an'ity fiara mipetrapotsiny anaty garazy ity. Inona moa no azo atao aminy eo ianao e tsy misy aloha hatreto efa mba handramako velombelomma ihany mantsy izy io isa-maraina eniko reny e saingy tandremy fotsiny sao varim-bariana ka velomma misy vitesy ao izay vao anao tolay livreur atao hoe finaritra izay sendra nijanona teo andavamamba hony ny fiara ny chauffeur tsy tao ny velomany misy vitesy le fiara kia kely tonga dia any amin'ilay 4x4 teo alohany sofa tsy misy olona tamin'ilay tamboho ivaiva iny mifokarongony kosa angamba izany bandy kely izany dia asa re dia ho anao hoe le chauffeur ka le bandy kely aza tsy hita hatramin'izaoko tsika indray aloha efa mafia tsara e permis tsy an-tanana fotsiny ohatra ny hitako izany geste andramahery mitondra mena kely rehefa mahazo permis indrindra moa rehefa mifanena amin'ny beby ay kosa dia efa beby io miditra amin'ny pataloha tsy atony io ihany ao mahavoantony mifampanenona klaxon amin'izany tsy haintsony miteneny eo ihany ange e fita hoe minandry androany jerenena nge teto mahery e mbola hiteny sa tsy tenitsony mifona fa tsy tenitsony ainga navereno izay teneniko ainga navereno izay teneniko oka aloha avereno amin'izay izay teneniko izao mifona fa tsy hanany andro zokontsony mifona fa tsy hanany andro zokontsony raha mbola mamerina dia omena ny zoky ny anjara varoko raha mbola mamerina dia omeny zoky ihany anjara varony solokany mba mipetraha tsara amin'izay moa nareo menadaka nareo kosa ngery mahery ny te hanafina an'izany eo e mpamosavy mandeha alina aza misy mahita ay anampy azo koa mahita koa ianao an'io mipetraha ela tsara fa tsy zakako kilikiliana io fona koa ary angeny e elany teo hazo amin'ny marina io fa tsy naona ve aloha nareo menada reto e eny ange izao mampiresaka anay eo e fina aloha ny loka ao e nitondra ravim-bomanga toera fara dia izay no nasiako patsa dia izay no ao miresaka andra fara-pambolo tokoa nareo fa marina ve hoe noentin'ny lakilosy niakatra tany amin'ny 10 metatra hono raha fara vao niverina raha fara izy raha fara-pamelona lakilosy ao am-piangonana re eza koa nisy an'izany fa nitantaran'olona blaky tandray ny sasany dia mino tsy maintsy eny kokoa raha nisy an'izany e aza mitentsy olona ary mahery fa blagy hony izany andao hikaly e izy indrindra tompoko dokotera Léon ihany madama manahoana ianao tompoko salama tsara tsy misy atahorana fianao manahoana salama tsara tompoko tsy zanao fa misy dia tampoka andefasan'ny ministera any velany ka mety tsy hoeto an-tanindrazana mandritra ny fotoana tsy voafetra ka tsy afahantsika miresaka na telefona izany na mivantana zangy eto foana amin'ny fotoana mahaeo anao e vehivavy mahafosaina tokoa moa ianao rotsy raha azonao atao aleo tsy hiova ilay fiantsonao aho hoe madamo rotsy aleo mba tsy ahazo vahanao aminao ilay fiantso aho hoe rotsy fotsiny ohatrany hoe misy fifandraisana be dia manao ahoana ery eo amintsika raha antsonao hoe rotsy fotsiny rotsy mandreraka izany raha olona
lehilahy lehibe tsy azo tenenina. Halako ampy azy angamba ny nanapahako ny antsony teo. Ary somba tsy mety ny nataoko. Dokotera ne iny olona manana ny maha izy azy. Sy fangako rehefa hoe dokotera dia atahorana ny miteny azy amin'ny tsy mety ataony. Efa mifanarahana ihany koa fa zany miantso azy amin'izay ora sy fotoana mampalalaka fahako miresaka aminy. Mbola ianao ihany ve dokotera? Miala tsindritra tamin'ny teny tsy voafehy teo madamo Rosa. 103.4 resaka faran'izay foy no entiko aminao ka asa raha vonina ny hainao ianao na tsy? Ka izay tena tianao atongavana mihitsy eny tsy azoko e. Tsy haiko na zany tsy mahay manazava na ianao tsy mahazo izay tiako resahana. Izao madama, raha sitrako dia mba miangavy fionana aminao raha sitrako alohan'ny andehanako. Raha tsy misy moa izay fionan'izay dia angambo varanako ihany koa ny fifandraisana aminao. Fa ahoana koa moa dokotera no ahafahanao miteny an'izany amiko? Fa mpifaninana moa zasy ianao? Sa efa azonao an-tsaina ny mety anekeko anao amin'ny toerana misy ahy? Sa noho ny fiheveranao fa olona mila fanampiana noho ny tsy mahay eo ny vadiko? Tsoriko aminao anefa fa mbola maro amin'ireo fianakaviako na ny fianakaviam-badiko no tsy mbola miataka aminay amin'ny fanampiana. Dia mandra-paoviana moa madama? Lazaiko aminao fa tompon'andraikitra voalohany amin'ny fiahinany zanako ihany koa aho. Tsoriko aminao ihany koa fa ny mahery tsy mody tsy mba ela velona. Ary ny fiainana tsy toy ny ferinam-boka mositra mileladelaka fotsiny madama. Azafady kosa dokotera, somba tsy mendrika niatsa mambonina hatrao teny avoaka amin'ny vavanao. Sa noho ny fiheveranao hafa olona ambany kilasy no ianao ve? Miala tsiny amin'ny fiteny somary vatambatana ary raha tsy dia mahazatra sofinao e. Izay fa voatery tsy maintsy hanapaka ny antsonao aho. Dia ahoana zany momba ilay fangatahako teo madama? Na zao ary miandranao eo amin'ilay vavatin'ilay restaurant lehibe fanta-daza eo Nosy teo manomboka amin'ny 6 ora ka hatramin'ny 6 ora sasany. Izy fiara tsy mataho-dalana miloko mainty eo. Raha toa ka mahatazana io fiara io ianao avy dia manatona fa efa misokatra ao anao varavarana. Aiza moa no ahafantarako an'izany vavady lazainao izany e? Toa ka angamba fa tsy vaovao aminao angamba ireo karazana banky maromaro eo Nosy atao tandrokomby ireo. Eo amiko ka ianao no miala dia ianao manontany olona dia aza mitsatra manontany mihitsy raha tsy misy mahafantatra. Mora hita nge izy io e. Izay aloha e. Tena nitapahany marina. Toy izany ve ny tena toetran'ny olona toy ireny? Ho azoko ianao. Allô madame Rotsy, efa latsaka 10 minitra ny amin'ny 6. Efa eto afa izy ianao? Efa hitako ny fiaranao. Efa eto amin'ireto camion mitandahatra reto aho. Oka fa efa hitako ihany koa ianao ka mandrosoa. Misaotra. Fa hono tsy misy toerana hafa mba hafa noho ny eto ve ohatra? Tsy mety aminao ka eto? Tsy dia izany loatra fa tia izy be olona mifamezivezy tia ny mandreraka. So ihany fa vitra fumeny fitaratra ao. Fa maninona farafaharatsiny raha somary ahemitra kely? Aleo marina somary ahemitra etsy ambanin'ny tsy takela-by misy dokam-barotra orinantsika itsy ary. Izay kosa angamby e? Farafaharatsiny. Ka inona moa sady vaovao sy maresaka? Tsy dia misy fa ny vaovao misongadina androany izao dia ny fahatongavanao nanohina ny antso izay tsy dia naposiko loatra. Tsy dia fombako loatra izany mandanga fotoana manolona izany. Mino fa somary maimaika indray ianao io e. Ianao mantsy ny fotoana vidiana lafo. Araka izany dia mahazo matoky ianao fa tsy hitazona anao ela. Sady manao tsy dia salamalama koa ilay zanako lahy iny ka tsy maintsy hamonjy azy a? Fa tratry ny tazona ka sa maninona? Tratry ny constipation izy ka tena mijafaka mihitsy. Efa ho 2 andro angamba izay. Vongatsy nentina tany amin'ny mpitsabo e. Ka nafenina engely izy e.
Andraso fa toriko fanafody ianao ary avy eo e. misaotra meloha fa inona aloha tia mahadodina anao ka nafaranao amaika toy izao e. Zava-dehibe amiko angeny na dia ny fahitananao fotsiny aza rotsy. io indray ianao a Hoy, azafady indrindra tompoko. efa impiry ny azafadinao moa izay. Fifonana farany indray iny fa tsy anao tsony. Aleo anga mavoto atin-dresaka no hidirantsika ary. Sa tsy izany? Ka ny teniko voalohany aminao aloha dia izao. Oka ianao tsy ho kodikody na atahotra fa olona tsy manambady ty lehilahy lehibe manoloana anao ty. Tsara angamba ny afantaranao an'izany mba hampisotra tsara ny resantsika. tsy dia mahagaga raha lehilahy no miteny an'izany. Ary aleo koa avy dia hotsoriko aminao fa vao tsy ampitoana ray akory izao no namoizako ny vadiko. Fantatrao tsara izany. Tena fantatro tsara izany madamo Rotsy a. Ary izay toe-tsaina evahanao maro izay indrindra no vao mainka mandrisika efikitra aminao. Tianao madamo Rotsy a. Ary ino tia mahalatsaka ny ranomasonao? Tsy fantatro e. Mampalahelo indray ty izy. Tsy mifidy saranga marina ny herin'ny fitiavana. Ary iny tia mahavariana tapoka anao teo? Misaina lalina an'izay ho fanapahan-kevitra valiko anao a. Ny saiko miaotra, ny foko mazoto, ny voalohany matahotra, ny faharoa mirotoroto amin'ny antsoin'ny irany mahaly eo. Fa ny zanako sary-piaro amiko loatra ne izy ireny, indrindra fa le zanako lahy. Ary tia voadiko teo anatrehana izy ny anadala. Ny voady hoe ahoana? Ny voadiny tsy hanambady tsony a. Zavatra mety mitranga daholo izany madama amin'ny fitsehoany zavatra toy izany. Indrindra fa donam-pahoriana toy ny nanjoanao. Saingy ny antsika koa nge tsy safidy fa lahatra. Izao angamba dokotera. Raha andronao dia aleo re mba herina aloha ny taona nafatesam-badiko e. Aorian'izay ianao mahazo valiteny entitra. Ny fanekenao fotsiny ny zava-dehibe amiko e. Tsy elatsoniko ange izany. Izay tia mahandro ny fitenenana. Fa hono a? Efa tena tsy manambady tsony tokoa ve ianao? Raha izao paozinao izao mantsy ohatrany tsy hampiany ihany izany hoe ianao tsy hanatokantrano izany. Marina mihitsy ny vinavinanao ary tsy misy fahadisoanao izany ka. Tsy mifanerasera tsony izany nareo. Elatsindra be fanontaniana fa mba tia hafantatra bebe kokoa. Zonao izany ka. Na izany aza mbola izy fotoana hahafahantsika miresaka misimisy kokoa ankoatran'izay voalazako teo izay. Ny tiako hanampiana an'izay fotsiny dia tonga amin'ilay hira mipanakanto hoe lasa mivazaha mivadiko hoe. Fa ahoana? Tena marina izany ambarako anao izany. Lasa ny ambongatiny. Dia ahoana izany? Tanala very sampy e. Dia ahoana ny ankizy? Tsy mifampiteraka ange izay. Mampalahelo izany. Raha araka ny vaovao maro-potitra reko ange madamo Rotsy ka izy mihitsy ny nanao izay fomba rehetra tsy iterahanay. Ny manodidina nefa tsy maintsy manameloka anao foana hoe nanary vady. Ny fitsarany manodidina izany tsy azo fefena rehefa misy ny fisehoan-javatra madamo Rotsy a. Nefa izany ikory tsy manakana marina tsy hipoitra. Raha marina koa aza dia zavatra efa mivolavolaina hatry ny elo io fisarahana io. Ahoana kosa no sahianao miteny an'izany? Tonga bakivaky izy ity madamo Rotsy ka sady marary ny mamenatra. Nefa moa tonga amin'ny fotoana ny ilazana azy. Vadiny rahavaviny ihany angeny na nitsahany ary efa nivady teo amin'ny 5 volana teo izay. Oay. Raha azoko tsara dia tao aorian'izay izany ilay vazaha. Efa nisy iray aza teo anelanelan'izay sy vazaha eo. Grave be kosa ny vadinao izany a. Tena tompona. Misy tena tsy manjary ange aminareo vehivavy toy madamo Rotsy. Ary nareo lehilahy sady tsy ny vehivavy rehetra koa ny izany. Eny e. Tsy ny vehivavy rehetra tokoa satria dia fantatro fa hafanao ireny ianao. Ahoana no sahianao miteny fa hafanao ireny a? Na hafantarako zavatra maro ny fotoana mifaneraserako tao aminao na dia volana vitsy monja ihany aza. Na ianao mbola teo am-pitsaboana ny vadinao aza dia
maro ireo dokotera namako no ny sary zory taminao, ary misy azy ireo rendrika tanteraka fa tsisy nahoanao reny e. Anisan'ireny ny tenako sy mbola miady vintana anao ndefa mandrinao. Tena mahatsikaritra zavatra nareo lehilahy ka Izany ny marina madama. sao dia mba fijery ivelany fotsiny kosa e. Sady mivoany ihany koa ireo no ahafantarana ny azo madama. Dia saika mba anontany kely raha azo atao. Mahazo manontany ianao fa vonika mahazo etandrefy ahatrany ahy. Mpanoratra nga ianao? Ina moa no tena ho fantatra amin'izay zafady? Izay fotsiny aloha ka. Tsy izany mantsy fa mahatazana boky ary eo. Misy boky telo mihitsy ireo. Any Rado dia any Doksa dia any Erasanary. Fa nga moa midika fa mpanoratra raha mahita andreo eo ianao e. Fa mankafy tononkalo anga ianao ty? Mankafy tokoa moa, indrindra fa tantara mandeha amin'ny radio. Ndraso fitondrako tantara sy tononkalo maromaro ianao fa betsaka izy atao anaty telefonina ato. Tsy mbola voavalinao anefa fanontaniako e. Hainao, raha ny hoe mampanoratra an'ireny tena ho fantatra dia eny e, manoratra ihany rehefa tonga ny aingam-panahy. Fa hono aloha e. Miady ve retsy vehivavy itsy ankilany itsy camion itsy sa hono e. Tena mifampivazavaza be mihitsy reto izy. Tsy mbola teo ianao nefa mifamaly aloha ry zareo ireo. Miakatra ihany izany ny hafanana. Mba olona tozao ihany. Sady izao koa angeny mampime ahy e. Le anankiray somary vaventiventy io sady mifangaro teny ratsy, teny frantsay. Amin'izay tsy misy mandeha amin'izay loha le fomba fiteny fa izay hitsy mivavany fotsiny. Ary dia ny diako ny fitaratra tsy hahen'ny redirediny zareo. Mifamaly amin'ny teny vary amin'anana izany. Oay, reo fa nifandray amin'ny akanjo ny dokotera. Ny olona mitangorona nefa mijery fotsiny. Iny kosa fa nisy nanasaraka. Vadiko amin'izay koa aloha ny resantsika fa somary maimaika ihany aleon. Hoe dokotera mantsy azafady. Eny e, tsy maninona fa za ezaka ny anonona hoe madamo Rotsy. Ianao koa Afem radio. Rotsy Tiako be. Tia ianao fa mandanga. Efa nisokabavana naikina nandahanao angano motro. Ataoko ahoana ny zanako aorian'ny mety ho fanekeko anao raha misy izany. Indrindra fa imahery izay tsy manaiky ny hodimbiasan'izaniza ny toeran'irainy. Mety eza kosa ianao eo amin'ny toerany. Saingy tsaro fa fisotro ny tantara koa nge manova zavatra. Sady mbola zaza koa nge reny Rotsy. Mbola mila tambitamby. Moa za koa nge ka vonina ny an'io mbola tsy tanteraka Rotsy. Eny, misaotra alinao aloha ny amin'izay. Fa tsy aleo amin'izay aloha misaraka mandeha be ny ora. Miandry izay tena valy teninao ange ahy. Mahatoky ny fahendrenao dokotera. Ary enao mba comprendre azy menada. Tsy azoko. Ekeko ny fangatanao Léon. Saingy ka mba hisy faharetana kely ianao. Raha misy marina tena fitiavanao manarak'izay mino fa ho fantatrao ny tokony ataonao manoloana an'izany rehetra izany. Mahazo mandrivo ny vatana Rotsy. Ary mbola veriko ihany fa ho toy ny naterako ny hitondrako azy menada manomboka eto. Eny e, nitoko io ny fitaka fa ny atao no hita. Ka tsy aleo ve handeha amin'izay e. Eny ary, mendalana ianao. Mandra-piona indray ary. Tsy mba misy bizo kely koa ve Rotsy? Ka mihitsy aloha ny androany mbola be ny sisa. Eny ary, tsy maninona raha izay mifantatra fa mety. Fa andraso kely aloha. Eny misy zavatra kely efa nomaniko anareo telo mianaka. Tsara tsotra. Ka ooko izao fa misaotra. Ataovy toy ny efa voaraiko iny. Izay fa veloma ianao. Sambatra izay tena voadinao.
Allô? Leon ihany re a afaka miresaka anka ianao zao? Tsy misy fiarabana ve Leon fa avy dia fanontaniana. Hoay marina, azafady. Salama ianao? Ary manao any izy Menadao? Salama tsara daholo izay fa ianao no manao ahoana? Fangatsy lasa? Inona ary te tataitry te? Ianao no tena manaitrako. Fangaho aho tsy lasa indray e. Nisy zavatra tsy maintsy nalamin'izay ho aho dia voaterina ato aloha ny ty. Za aza nge efa ty antsiranana amin'izao oro izao e. Dia roviana indray no mandeha? Miankina ny fahatombom-bana ny taratasy mbola nalamina teo. Mbola ho ely izany. Fa hono a? Misy vahiny lehilahy nga ao aminao? So efa ho lasa dalako ary ty ianao. Sany matotoanay vao no miresaka amiko ato. Aza miteniteny foana rotsy a. Ianao no tena mampiteniteny foana eo. Ary efa tafiditra anka izy Menada? Efa leo firy kosa ary androaniko. Ampy tsara ny vola? Angaha hita hoe ampy na tsy ampy fa izahana io izay ampilamina azy e. Ianao nge efa nafarako hoe raha tsy ampy ireny vola ireny dia atsy hoe anampiana azy. Tsy olona milaza ny hivoaka kosa ary ve ianao e. Ka iny azy zao tsy lasako. Aiza moa no ahafantarako an'izany. Fa efa vita ireny amin'iny e. Fa hono tokoa na dia ny mitady fotoana kely 2 minitra aza ve mba ahafahana miantso sy mampandre aho hoe tsy lasa indray dia tsy vitanao. Miala tsiny rotsy a. Sino angamby ianao raha hitantarako ny zavatra manahirana tany. Fa ino aloha no tena olana tamin'ny fampidirana azy Menada e? Olana ve ho afaka amin'ny olombelona Leon indrindra tamin'ireny fidiran'ny mpianatra ireny? Na izany koa aza efa mahamenatra ny indran-dava. Ho tapako kely vetivety aloha ny resantsika fa ohatrany lasa mpivomy be amin'ny resaka aminao eto. Tapaho ary aloha e. Ndry, fa maninona ny tomitomany? Nahita olona mitovy amin'ny dadazy neny a. Taiza retsy? Tary amin'ny fiolahana ao aty amintsika iny. Aroko izay apetrao ny kitapo dia mandehana misakafo. Ka izay angely fonjanaka ary neny. Eny fantatro izany. Toneo ihany ho fo. Sao dia marary eo indray ndry. Fa maninona koa ty mahery tao feno vovoka be ny akanjo. Jereo kely ery ny sao misy mivonoto ato amin'ny soroko ato. Fa maninona koa mahery e. Misy rangaha izay hoa tena mitovy amin'ny dada mihitsy e. Tsy arotro izao dia saika nyteneniko hoe mitovy amin'ny dadanay ianao. Kanjo iny zavo anatony iny avy dia daka ny nahazo aho. Saika angaro-paozy ny lato eo. Mba olona koa ary izany. Zaza kely io dia atao an'izany. Ndao fa tsy misy ninonino eo bandy a. Fa nga dia tena mitovy be koa izy izany e. Tansa koa ane tonga taty an-trano aza mbola mitomany e. Eny e, tsy manome tsiny azy aho fa mety tsy mety angamba ny nataoko. Tsy mena tsiny izy. Sady amin'izay ilay izy ny fanojo tamin'ny faheritaonany nahafatesan'ny dada mihitsy. Ary neny tokoa ve tsy nahatsiaro e. Toa tsy taitra akory. Raha mba fantatrao tokoa mantsy ny miafinao am-poko ary mahery dia tsy miteny an'izany ianao. Tiako be. Fa alohan'isy loanao tokoa dia jereo atongo-pandrianao eo fa nisy zavatra nividiako an'laho. Hoay, taizy tiriny eny. Tsy reny mahery ve ny teniko teo hoe nividiako e. Merci riny eny bisou kely aloha. Araizy mba ariny eny. Aza matahotra fa samy tsy maintsy mahazo daholo e. Raha pitso aho vao manam-pikasana no any Mahamasina dia hijery ho andry. Tsena mantsy ihany no sady be firipy tsara. Fangatsy vaovao iny amin'ny maherina? Firipy iny fa mbola azo atao hoe vaovao ihany. Ohatrinona izao no nahazoniny eny an'ity? Lafo be indry mahery 500 tsy latsaka. Lafo e. Tsy latsaka izany kosa aloha raha ny atsara an'ity e. Sady tena vrai cuir. Fa mba taiza kosa aloha neny nahita vola ny vidianan-javatra toy izao e. Sady ezany izy hoe
mbola hividy ho an'ny tansa koa raha pitso. iny mahery ary zany rehefa milamina sy mitafy ary mianatra nareo dia ataovy mahampy izay fa aza be adiady toy io. Fa ngah kosa moa tsy mba mananjoany tany aneny an'izany a. ela kosa nge miditra amin'ny zavatra tsy tokony hidirany. Ndry koa angefa teneniko foana tsy hiditra amin'ny pataloha tsy atonona mbola manao ihany e. Tsy manarintsaina fa tsy nisintona lakilosy foana. Sady resaka olon-dehibe tsy hidiran-jaza tsy mbola afa-tsakana toandry. Hoay koa e, olon-dehibe hono raha mahery. Aizy olon-dehibe. Sady ny ataon'ilay io koa raha indraindray mahakamo ary tena manala baraka mihitsy. Mba tantara hoe le manala baraka raha miaino. Rehefa sendra mihitsy lehilahy ohatra tafajerany eny amintsika telo tafiaraka ireny tonga dia hifandrafandrano le olona. Dia maninona? Ay ve misy an'izany e, ary tsy tandriko indray zany Tsy sendra tafajery zany ireny fa manao fijerina dala ry anina. Tsy ny lalana ny zorona fa ny reniko ny tsy aiza lahy miaina. Fa nga io ny raha namelona. Maninona raha samy mizotra amin'ny lalany dia vita e. Marary nge ny foko amin'ireny fa ao izy e. Fa mahery ve marary saina sa kondrany. Sady lahy io tsy azo atao ininina mihitsy rehefa ampiseho agegeny izay. Sady tsy mba vizana mihitsy angamba ny sandrin'izy io misakambina neny isak'izay mivoaka ny trano io. Zaho amin'izany tena miafiafy mihitsy fa ohatrany hoe izy rery ny zanaky neny. Ny any mahery indray kosa aloha efa tsy mahagaga raha ny amin'iny e. Fomba n'io na mbola tamina teo andrainareo aza. Fa mbola tsy nivaliany eny akory ny fanontaniako teo e. Adinonao angafa misy amin'ireo fianakaviana neny mbola miezaka amin'ny fanampiana antsika ary mahery e. Ny fiezahako mikajy an'ireny mbola azahoanareo zavatra toy izao. Tsory ny tena marina ary neny a. Amin'izao fahasahiranam -piainana izao ve dia mbola hisy fianakaviana ny ampy anao ahafahanao mividy zavatra manetsiny ihany. Raha mba hoe amin'ny lafin'ny sakafo dia mba mety ino ihany a. Indrindra moa ianao fa olona mbola mijihana tsara toy io. Tena marina tsy misy azo kanina aloha izany teninao izany e. Ary izany indrindra ny tsy anteherako aman'olona ny fiainako, ny zanako sy ny tokantranoko, tsy misy afa-tsy ny fianteherana amin'ny tena ihany ry izy mianadahy. Ary nanao ana ihany le asa hojereniny iny? Efa tany anga? Efa niona tamin'ilay tompon'andraikitra tokoa. Efa nalainy ihany ny dosiako fa miantso eo ihany ondry zareo. Dia ahoana? Dia ahoana moa fa miandry e. Inona koa ny vakin'ny eny loha amin'izay asa moa? Mamboly voky tsy mamboly voky. Fa inona ny tena tadiavin'ny mahery ihanyko e. Sa rehefa hitanao fa tsy mamaly anao dia ararotinao. Inona kosa no antony nahatonga anao tsy niaraka tamiko le hoe ho any ampiasana ny dady iny? Ny antony mahatezitra ny eny amin'izany koa nge tsy azoko e. Fa ianao tia mitady ambinga vigiaka. Ohatry mitady akamo koa raha miaina ao tan-trano ato izany ka. Eny e. Alefa tsy hitenina an-tana izay momba ny eny izay ataon'ny eny antsony koa. Tsy fandiran-dava makamo betro. Oe, fa lasaizy izy teo Hortense? Asa. Tsy haiko hoe hoaizy izy. Tazany kely hoe? Iny lasa mivoaka ny vavahady iny. Dia hoaiza hono? Tsy ho any amin'ny namany ihany ve? Inona kosa moa tsy ninjanako amin'izany. Izany tsy nahatana ny teny nomeko. Ary maninona moa raha avy dia ho vakiako aminy. Fa maninona eny? Tsy maninona ka. Inona fotsiny mahalasa saina ny eny eo ary ka? Tena lasa mihitsy ny saiko misaina ny mahery indry tansa. Mila ho vaky hatramin'ny zanakato dohako mihitsy mieritreritra azy. Maninona raha mandeha matory kely aloha e? Aleo tokoa aloha atory kely mihitsy ka. Fa inona ny tadiavanao amaika e? Fa misy inona rotsy a? Losandray ange ty nataony mahery. Loza inona e? Fa inona ny nataony? Tsy nety nanao le kiraro vao nividiko tamin'le volany menao ane izy. Fa nytaniana re zany. Tsy haiko tsony Léon a. Fa nga tsy mbola sahanao nitsorona tamin'ny foana ny marina e?
isaky ny laza amin'le izy aminy a dia ohatra ny matahotra izany foana. Fa tsoinao ange izany e, ary ao no tansa. Ny amin'ny tansany eo a dia reny efa nambarako anao reny e. Zaza mikomprendre reny. Zaza mino fa mahafantatra zavatra izy raha reny firesany amiko reny. Dia inona no hevitra Léon a? Inona moa no azoko rosaninao ankoatran'ireny efa nambarako anao reny e? Dia ny firesana ny marina ihany. Fa nambatambazana ve mihoatra reny fividianana zavatra lafo vidy ho azy reny fa dia tsy haiko mihitsy izay tiany zaza iny hatongavana. Ny hevitro indray izao dia tansa no asaiko iresaka amin'ny vantana aminy. Ianao reny niteraka azy aza tsy vakiany loka maika veve tansa e. Nefa andramy ihany aloha e. Tena ho sarotra izy ity Léon mahatahotra. Ny anam-badianao mihitsy ange izany no tena olana amin'ilay zanakao raha azoko tsara e. Izay nge ny tenenako anao hoe sy fanapahakevitra ihany hoe izay ikenao na ny teniko na ny teny zanakao. Ka eo indrindra neny mahafaka ny saiko hoe mahatahotra ny amin'ny mety avy tany iny zaza iny zavatra tsy ampiheverana. Ho toy ny inona no ahazo ahy eo anivon'ny fianakaviana, indrindrindrindra eo anivon'ny fianakaviana indray ny vavan'ny fiarahamonina tsy lazaina intsony. Dia ahoana ny amintsika manoloan'izany? Reny efa nambarako taminao reny aneo ahy efa maro amin'ny fianakaviana ny mahafantatra izao fiarahantsika izao. Dia ahoana ny hevitrao ary? Fa ty fitetezana fianakaviana ity koa ny tsy azoko io. Raha mba fantatrao moa fa tamin'ny fotoana nisiny vonany anjady tamiko. Tonga nidododo reny olona reny nanampy nanoro-hevitra sy ny sisa ka noho izay ve atodik'io-ndalana ahoana ny tsy mba hiteny aminy na dia toro-hevitra ihany azy. Tsodrany koa anizy afa-mahery amintsika malagasy e. Ka tsy tokony hisy vato manohariana tsony ange raha izany no izy. Eto amin'ny mahery aneo any olana e. Efa impiry moa ianao no nilazan'izay handray fanapahakevitra rehefa hatramin'izao. Efa roa taona ange izay rotsy raha taona iray no menao ahy. Tsarovy raha avako fa fitiavana daholo izany. Fantatro izany Léon, diso fantatro. Eny aleo aloha andeha rotsy a. Andao azy izany ianao? Aoko fantatrao rotsy a. Fa na alina eto aza ny andro a. Tsy hisy zavatra ho tapaka eto raha izay hevitsanako izay foana tadiavinao am-panjakaina. Dia tsy hisy mihitsy izany sosikevitra avy aminao. Ny hevitra izany no tadiavinao. Tsotra na izana ny zanakao. Ohatray kosa e. Ka ianao manery ahiteny ny hevitroko. Izay ny hevitro. Mandeha nasotary ianao e. Rotsy azafady raha nanohina anao ny teniko teo e. Raha izao indray ary tsy mety ve raha apetraka amin'ny kavana akaiky izy dia entona momba azy rehetra. Dia ahoana koa hoe ny fitsarana azo amin'izany hoe ianao tsy hamenatra ny sasany teny hoe natakalo ny lehilahy ny zanany. Mazava izany rotsy a. Sary mihetsika. Ataonao ahoana moa ny loloha randrosiny. Izay fa veloma ianao e. Lasisy. Mahery a. Mahery. Miantsangany eny. Mba isory amin'izay koa iny ekotara misofinao iny fa iny ihany tsy andrenesanao antson'olona eo. Sady arenina amin'io ianao ny farany. Fina ny ilany eny ahy. Asa avy makaty koa tany sara hitanao tao. Asa zao raha ho hito ka lany iny na ahoana. Ora zafiny ragory a. Antsony e. Elahy nge ka tsy arak'io rehefa petahana anaram-bositra e. Nareo menadandra izao a. Ny olona verina nataony an'izandra zafin-drangory izany foana na efa ny ampianarana azo. Ina nefa ny raharaha indrian'izany e. Anarandreny be andriko nge izany e. Fa misy inona indray aloha e. Misy resaka kely fa tsy hoe misy inona indray e.
fa alohan'izany aloha maka mahery seza fa tsy mety amiko miresaka amin'olona mitsangana. Fa ngai izany resaka lava be mihitsy no tsy matsiakana toerany. Tsy dia hoe resaka lava manao ahoana ka raha ny marina dia tokony efa ela ny nanambara azy taminareo saingy tsy voalazako foana. Tsy haiko hoe izaho angamba amin'ny fotoana siora mahamety ny ilazako azy. Tsy mba mijery andro ary neny raha izany. Izaho kosa tsy misy an'izany. Ka lazao sy tantara ho ary moa mpio atompo fa ady no atrehako. Fihinana ary tia manjoa an'ilay ramatoa ity. Ataoko fa tsaronareo menada tsara fa volana vitsy izay no natsiarovantsika ny faharoa taona nahafatesany dada. Mahatsikaritra angambonareo fa azo isaina amin'ny ratsan-tanana sisy ireo fianakaviana na amin'ny andaniny na avy amin'ny ankilany ny tonga mba mijery antsika na dia ireo akaiky indrindra aza ny lokaloka fa tsy hanadino atao ireo nilaza fa tsy ataka mihitsy mandra-pivoakanareo menada manambady. Ahoana kosa morony eny no ahafahan'ny olona anatanteraka an'izany amin'izao fotoana izao ekeko fa misy ny nahatiany an'izany noho ny fahafianoan'ny fo be loatra saingy tsarao fa fomban-javatra izany. Ka na ibebe anareo azy ity tsy hita taratra intsony toa manao tsidipahatra sisa. Ny andramangozohozo kosa aloha efa tsy mahagagy. Ny azy anotra ny dada fotsiny nahatongava matetika taty fo ny fahavelon'ny dada reny. Anako iny iny ve tsy voakalina. Hivavanao kosa tsy manao an'izany izy. Izy efa mahazoazo taona iny fotsiny no mahatonga azo okizitina toy iny. Amin'ny lafiny iray koa nefa tokony ho isika no andeha hitsidika azy amin'ny maharay aman-dreny azy indrindra fa nareo menada. Tsy efa koa. Nefa tokony hifankatia be azy mahery sy bebe satria samy kizitombelona. Fa toy izy amin'izay aloha ilay resaka saika ho ataony eny teo fa lasa nivoana any amin'ny tsizy indray ilay izy. Roa taona mahery ho azy izay no lasa tsapako fa miasa hirana isika. Na dia misy ihany azy ireo tsara sitrapo manohany eny antsefatsefany eny. Iza aloha ilay tsara sitrapo eny antsefatsefany eny ambaraniny eny ny olom-patatra ohatra. Fa tena tsy misy toy intsony ve ilay asy Tsy efa nilazaiko anareo teo ve leo ny famezivezena koa ka tsy aleon'ny eny ve ny talehan'ny orinasa mihitsy no antonony Iza moa fa tsy ny direktera lasainao mihitsy izany manondra tsondran'izany tsy haiko izay tia ny atongavana. Ahoana koa ary izany direktera mitady be vinany izany. Dia tsy nandalo tany intsony izany neny. Teny amin'izao nanosy zato no efa saika voaray fa mila mahay masinina hono. Eo amin'ilay taona kory reto ny tsapako fa olana eo amin'ilay fitadiavana asa trano angamba mety amiko. Kosa Ka tsy maintsy tonga amin'izay tsinona rehefa tsy mahitako. Inona koa moa no olana? Tsy misy olana mihitsy fa neny azy efa mahatsapa hoe efa mialehibe. Za kosa ngefa nandresy lahatra neny hoe aleo hiasa fa neny tsy nety. Mangina ery mahery karapanondro aza tamin'ireny tsy mbola nanananao. Za koa angana misy aza fahasahiranana kely mandalo mbola nitaraina tana miepaka nanangataka tamin'izana tamin'izy. Ka raha ineny hoe hanao asa trano izany aloha tsy ekeko kosa tsy hoe ny asa trano tsy mety fa neny hanao an'izany fotsiny tsy mety amiko ka. Efa resaka momba an'izany ihany ho any tiako atao aminareo menada roa taona mahery kely izay ho any nalasana ny dada. Fa maninona n'izany resaka izany foana no averimeriny eny aminay eto aleo avy dia za no hamaky azy raha manahirana anao. Roa taona mahery izao no nahafatesany dada. Midika izany fa efa andalam-pahasikranana ny fery. Mila solony amin'izay dada. Sady izany. Mahery oka moa hevitra ny eno ilako dinika aminareo menada tsy manana nizaniza koatra anareo Fa misy olona miaraka amineny ve? Iza ary avy aiza? Misy dokotera izy. Sao ilay dokotera nitsabo any dada ary izany? Izy indrindra. Fa ahoana ny nahafantarany lahan'izany? Tsy vanina ary tsy voaingana ange izany nareo niaraka fefa ely nafony mbola narary tao amin'ny hopitaly mihitsy aza angambo dada.
Tsy andryle tsy vanina matesa fainganyiny mihitsy zany zay natapitra ny ainy dada mba ahafahanareo miaraka. Moramora ianao fa tsy misy an'izany kosa e. Zay koa vo azoko atsaina fa taitsigara le tsy manjary iny zany ny taraiky tao anaty sandre tamin'le ndray andro iny fa tsy namany dady zany. Raha tsy saina ry ty tenisany. Zany keo dia mbola mampivanitika antony ihany. Izy tokoa iny mahery saingy tsy mbola nisy nahinana inona teo aminay tamin'ireny. Nandainga taminay ange zany ianao tamin'io fotoana iny e. Ka tsy ino izay lazaiko mihitsy anie nareo raha hiteny hoe tena vahiny tokoa izy tamin'ireny e. Tsy mahasoa ny tokantrano lany mahasoa ny lahy fa aty amin'renay aty lany tsy mahay miaina. Anaparalany volalala. Tsy hoe nanao sito mahery na nanapatra ny mahamanam-bola azy zany kosa izy mahery olona manana ny maha izy azy anie izy iny fa tsy araky ny fihevitra ao azy ka hanao toetra tsy metrika e. Tsy misy rarahiako an'izany e. Tiako ampahafantarina anareo koa fa olona tsy manambady izy. Ilay onja toetra ny goaiza moa izay vadiny no tamana aminy. Sady inona tsony koa moa no lazaiko e. Fa mba miangavy anao kosa ary ny eny fa dio manomboko izao no mampidipiditra n'iny lehilahy iny ato an-trano ato. Any ivelany ihany nareo manao an'izay tianareo atao. Aza matahotra lahy e. Zay zany ry dada, mandrem-pehitanana amin'izay fa anambady hono ny rakoto malala obon'ny avy rotsy ny aina. Raha misy marina fitahiny maty dia le azavaniny iny alaina. Mahery ve adaly e. Zany koa moa ko mbola mampitsakakaka le vendran'ity ihany. Tsy misy saina. Ka elange mampome. Aleo aloha andefa toa mahaivaninareo mianakavy mihitsy zany tenako izany e. Tena mandreraka izany raha olona. Aza dia mivaky loha amin'izany ry neny ny mahery efa raha malala fa fahasarotam-piaro diso toerana ny azy. Ny voalohan-teniko aloha ry telo mianaka dia fisaorana an'Andriamanitra lehibe no ny fanomezana anareo fosisaina nanaiky aho alohan'ity fianakaviana ity. Sitraka eto matory izy mianakavy ka ho valiana raha mahatsara. Misaotra an'Andriamanitra aho satria tsy misy fanateterahana raha tsy avy aminy. Manaraka izany dia miala tsiny indrindra noho ny tsy fahaiza miteny e. Izay nanaovako ny teny ho toy ny ady vomanga ny kirija vola ka avy teny voamazo ny potsirina. Manaraka izany dia hitodika aminareo mianadany maso. Tokony homeko anareo fa vonina ny hitondra anareo ho toy ny naterako aho ary vonina ny hanao ny adidy sefandra tompoko lahy. Efa azo lahy moa ny entana ka tsy ho tsara resaka lahy. Amin'ny foko madio hitan'Andriamanitra no hitenenako an'izany ry telo mianaka. Manaraka izany dia tsy ataoko ambany mahasety ireo fomba ndrazantsika izay tsisy maharatsy azy dia ny fombafomba rehetra mifandraika amin'izany. Noho izany dia manolotra an'ity valopy-ty anse ary mahery. Asema radio. Raha io ny tansa. Ise angena ny loraka azy. Omeo azy fa tsy olana e. Efa namany voaraiko iny rehefa voarainy. Ny fahazoanao aneny ny zava-dehibe. Fa hono fa ngambo izy ity avy dia sarika ampandriana toy izao. Marina tokoa izany. Aza matahotra se fa mbola ho avy ny ambaratonga mpanajana rehetra. Eny voaray tokoa te izay tady anisan'ny efa mamatotra anao sinenina dia nataonao tamin'ny fomba tsotra sy feno fanazavana tsara aza. Manomboka androany dia ray no hitondranay anao. Ny akosa indray aloha tsotra e. Aleo azava ny fitsipo-dalao. Sao fotony fanarahana nefa baolina rugby no eny amin'ny centre. Fay mahiry ve tsy efa tenenina foana amin'ity fiteny mivatambatana ity e. Aza be desinao izy aloha fa aleo laza izay ambony kosa e. Mety kokoa amiko miresaka amin'ny olona mahitsy fiteny toa azy. Ka ny azo kosa nge efa tafahoatra loatra ry dady e. Tansa,
Ary totaitra ianao? Taitra satria sambany teo amin'ny tantaram-piainako no nandre feon'ny antso hoe dadanaka. Kilasy fafiry marina moa ianao zao? Nanala BEPC teo afa tsy afaka. Azakivy e. Mianaramafy fa alefako any Fransa rehefa afaka baka. Misy anabaviko mipetraka mantsy amin'ny Paris. Merci dada. Bisou kely aloha. Fa le kala tsy misy sainy ty. Ny any se indray mahery a. Azakivy fa ho hita eo ihany izay anaovana azy se. Ny amiko indray aloha azy esana sainy e. Mety amiko foana na etsy ambohijanaka aza. Fa zao ry izy telo mianaka. Tiana dia tiana tokoa ny arakorany eto, saingy ny any fanjakana no loavina fa ny any tena vimbinina ka dia voatery tsy maintsy hankatadalana aminareo ny tenako. Andeha sahady ve ianao e? Mbola be ny asa mandraraha miandro mantsy ianao e. Andao moka ny dady etsy ambavaditsika ry izy menada. Mahazo toanareo e. Veloma izany sery mahery a. Veloma e. Tena afa-baraka mihitsy amin'ity bandy kely ity marina. Hoay marina. Ay, efa mifolosifolo ty andro ry zareo a. Na izany aza tandremo sa mandeha mafy a. Aza matahotra ianao e. Zay kitansa kely ny dada. Bisou. Bisou dada. Olona tsy fata-piaviana any ka dada. Mbola hivadia ny dada moa fa ataovy tsara. Eo ary aloha nareo da fa aleo zana moka azy e. Fangatsy anatitra ny dada. Treno langa ny tenineny teo hoe aleo ateriny. Fa matevina ihany ty valopy ty zandry mahery a. Dia lika marina jamba ny taolana fa ny olona jamba ny vola. 103.4 Dada. Sy ary fiainany. Fa midikina nefa ny fiantsoko azy hoe dada ny mahery. Fa nga moa zany ahafoana ny fitiavako ny tena raiko akory. Sady efa izy koa nefa tiany renitsika ka akory atao. Ka mandreraka be mandre anareo amin'ny dada aminy ka. Fa inona indray hono zato resadresaka reo menada ato e. Inona moa fa tsy mifanakiana ny mahery an'iny olona iny indray. Aleo rangahy hidaboka no momba an'iny fa gote zao no mamaky raha misy a. Enao ty marina nery mahery ka tsy mifidy teny avoaka mihitsy indraindray e. Mandreraka mihitsy. Zany eno afa baraka e. Ohatry ny hoe tsy mahateny zanaka. Rehefa tsy zakany ve zany tsy embotra izy e. Tovakenako hoe lasa vorovoroko no tambatambazako. Fa misy ve aloha le gote e. Io amin'io valopy io ane misy an'le volan'ny Léon teo e. Ataoko inona ny volan'ny Léon e. Any amin'ny eny any mitady. Sady lasa tsy mena miteny zany koa e lahy io tsy haiko efa naninona. Tsy maintsy volana ny omby alohan'ny zogainy sao manoto a. Na izany aza mba fidio ihany ny olona tao andreny fa mahakamoka. Sady izy koa ange ho ny vonany itondrantsika toy ny zanany naterany e. Ho any an-dafiko ve moa ny sasany tsy ho tsara resaka e. Za koa nefa nieritreritra ny hoe tonga dia andefa ny tansy raha namany e. Ay moa ka mbola iandry ao aoriana ny fahafahany baka. Loza zany. Fa le resaka gote zany ahoana e. Fa tsy efa nyteniko ve lahy hoe io amin'ny valopy io e. Tsy mila an'io aho e. Mandehana tansa. Ao ambany ondanao misy poketra keliko mangamanga iny. Jereo fa misy vola ao anatiny. Alaivy ny 2 arivo dia arivo avy ny anareo menada. Misaotra. Fahitansa ve tsy mahatsapa hoe ohatra manomboka mandreraka izany miara-miaina miaraka amin'ity raha Léon anareo ty a. Fa mandreraka ahoana koa e. Tena tsy kile amiko intsony miara-miaina amin'iny a. Ela mihitsy no hitako mora makalagy amin'ny tsy misy dikany. Na kile na tsy kile efa izy aloha no eo. Fa mahery tokoa ve aloha tsy mba mahatsapa ny ezaka ataony amintsika e. Miadana ange tsika amin'izao e. Fa tamin'ny dadam-bola teo zany anga tsy nisy fiadanana. Tamin'ny dadam-bola teo ny adana sika. Fa taoriana kely nafatesan'ny dada kosa tena niarana tsapa angamitsika fa nilalovana fahasahiranana. Amin'izao nefa miverina miadana, mihinana an'izay tiana.
nyreko zany saikanako. fa ina nefa ny tena nkala amin'ny mahery azy iny e, tsy azoko. Ekeko angefa misy fiovany e. Fa ny Léon mihitsy ny tsy mety amiko. Ka ny antony tena tsy tiavany lahazy mihitsy ny tiako fantarina. Mivonto ange ny foko mandre anareo miantso an'iny dadadada ato trano ato e. Fa odiko ary tansa. Iza taminareo no nanokana an'ireny sarin'ny dada ireny ho any anaty vata fifasiana tota-taratasy tsy dia miasa an'ireny. Tsy indry fotsiny ve aloha e. Za ve dia hanao an'izany amin'ny mahery e. Le raha matoa indray zany no nanangana sekta tato. Anontany moramora marina hoe. Sary pisaina ny entansa fa iny miditry ny vavahady iny mihitsy. Ay ve fa daholo zanaky neny. Mahita enao an'io. Zanaky neny zanaky neny. Toa hafa nenareo zany reto hoe fa misy inona. Ay tsy mbola tonga nga dadanareo. Za ndray dadanareo. Fa misy inona kitansa. Asa mahery. Misy inona mahery misy inona ndray rery lanitro. Leo an'ity antso dada lavanareo ato atrano ity zay mandeha rehetra dada leo ny sofiko. Mialanao mihitsy any Léon zany e. Farany angamba dia horaisinao ho fahavalonao mihitsy. Zay fandraisanao azy tsy olana na ho fahasivy azy e. Fa inona ny tena antony tsy mba saininao akory ve fitiavany ianao. Mora mivadika ny olombelona. Iza moa no anam-po. Iza no ananeritreritra fa ianao zao no mbola vita norina tokantrano raha ireny lokalokanao teo anoloan'ny vata mangatsiaka ny dada reny fa aina no fetra. Raha mba fantatrao moa fa ho fitsinjovako anareo zanako daholo ny aton'izao rehetra izao. Tiako hiadana ny zanako. Efa voasoratra ngery eny hoe ilaoza ny zanakao ho kamboty ary ny vadinao anamtena fa zany ho ia azy. Sa tsy mahatokony fiahin'ny tompo ianao? Motsy efa ao anatin'ny fiahiny zao fiadananareo menada zao. Eny okizay fa resinao Ary inona koa moa zany ny antony nanokananao an'ireny sarin'ny dada ireny ho any anaty vata fifasiana taratasy tonte? Tamintsika le nifindra-trano na tonga an'ireny mahery Dia tsy tao an-tsainao akory ny nametaka azy tamin'ny toerana mba hafahafa. Ohatra hoe tanaty tiroara. Dia iza koa le sary mariazinareo tamin'ny kadra lehibe iny? Ao ambony armoara re Satria any koa sisa no mendrika azy. Ahoana kosa moa no mbola ametahako an'ireny iny amin'ny rindrina. Mety izy ianao eo amin'ny toerako. Raha zany teo amin'ny toeranao dia fahendrena no mitana ny teny nomena. Tsy nanambady intsony. Manaraka izany dia aiza koa no nasianao ny akamaroany ireny fitafiany dada ireny? Izay tsy nety taminao efa nomeko an'ireo fianakaviana akaiky. Ny ankoatr'izay nomeko mpanakalo. Tsy vita ny fitiavany ihany zany ny voatakalonao fa hatramin'ny fitafiany koa. Nizay koa ny dadanareo fa tonga. Mahery lelafiko ny faladianao mba tsy ampiseho fihetsika fahafeo imasony eo. Zany zanako tiany mahery moa neny eo. Neny koa tia be any mahery. Etsy aloha biso mambe zany zanako zany. Tonga. Tonga. Mba hanomany lamba malaky inge za rotsy fa tonga dia hamonjy doso tsy zakako izany hafanany izany Marikoriko Dia ahoana mahery Tsy misy hoe ahoana fa baolina anao ne. Ndao le tsy dada mba hoe ty tsangatsangana any amin'izany apefy izany efa ela mba naniriko hoany fa tsy lasa foana. Tao malaza be mihitsy izany chute de la Liliane izany. Fa manina ny ianao rery fa tsy hoe hoentina koa izy minada aza ty tena ho Ka tsy vao maika ve moa tsara izany Fa hono tokoa ary tsy mbola nasiano valy mihitsy hatramin'izao nge le resaka nataoko taminao
Resakinona moa izay letsy? Momba n'ity tranony fitrantsika ity ka tsy de mety amiko ho amantsy anao ty toeranyity noho izy tsy de fanalavitra loatra amin'ny toerana nisy anareo taloha. Toa mahasadaikatra be ahy ihany na de ny fanena matetika amin'ireo avambadina ho ety amin'ny manodidina ety aza. Ianao moa efa niteneko hoe manana ny tranoko fa ianao bikirinako. Lazainao fa hoe mandra-paha ihany. Efa viny zay nefa. Tsy efa renina ambarako anao reny ve fa tsy hiala lavitra eto amin'ny toerana na lehibe azy ny mba hantahantan'izy datamiko e. Zanaka ange reny rotsy natao anaraka teny ray aman-dreny. Raha zay tiny no rana inona ny mareny anao? Ato koa anie mba malalaka ihany na de ny ipetrahan'ny fiaranareo mianaka fotsiny azy. Impiry efa nasehoko anao moa fahalalahanyio karaza eny amiko io ka. Sady anao ny tena hitako mampiata zanaka rotsy a. Indrindra moa fa fitondranao amin'ny mahery iny. Alova tonga de tsoriko avy hatrany fa na zaza tsy mahazo azo any bandy kely iny. Ataoko fantatrao zany. Tsy haiko nanambadiana ho any tsy zakany na za mihitsy no alan'le ry. Tsy haiko. Toy ny rano nararaka damosingana fotsiny soa atao aminy. Aza omena tsiny izy Léon a. Teo ampigoana ny mamy tanilan-drainy anie izy nitojo reny fisarahana tampoka reny. Fa nga moa nisy naniry an'ireny. Trankampiainana daholo reny. Ary zany teny taminy fa vonina anao izay tratry ny heriko. Tsy mitovy mihitsy ny toetrandre zanako roa reny ka. De inona zany no tokony atao e? Na tsy tianao aza ange ho any eny Berono Meritsy atosika de afaka mijery afo tsika. Efa nanavatra ny aina sy anosoka ihany raha sendra mahita ry zareo. Saifo mijery ihany ary iainako izay anao e. Raha tsy mahita anatin'ny ray volana moa izy de aleo hoe ny Meritsy atosika ihany zany. Mba fanaky-pahakevitra entitra tahaka izany nandrasako. De ahoana momba le resako teo? Aleo amin'ny herin'ny lahady tsika mandeha. Zay zany a? Eno ah. Inona koa ary ty tsongolongoloandry tany sisaky ny 2 minitra ty e. Sa mbola mitady zandry indray zato izy? Tady zandry ahoana koa e. Fa tsy hitany lahy angaza mamatotra ny tady kiraro koa fa mivaha foana. Maninona nefa nitady kiraro mora mivotsitra toy ireny ny vidiny e. Ka efa tady niaraka tamin'ny an-trano moa ioko. Reny tady kiraro nylon reny mihitsy indraindray ny mora mivotsitra. Finina indray. Kapa ngeno efa saika hoetiko e. Kanjo misy no an'ny voalavo koa ny sisiny. Lany voalavo ahoana koa? Tena marina e. Ny andra le blouson mangamanga ny dada fanaovako iny misy rimbony voalavo ny loha tanany. Tena manampy sin'ny olona be voko atao trano ato a. Aza hitako aza mahita any e zany. Fangary efa misy lamba lan'ny voalavo de midika efa misy olona be voka. Ro mahery indray mahita an'izany eo. Mitombona ve zany neny? Feo fotsiny koa no henoko fa ny fahamarinany tsy haiko loatra. Sao mba ny eny kosa no mitsaika ato fa modigisa fotsiny eo e. Fa nga misy olana raha ineny? Tsy misy olana ka. Tsy azoko mihitsy lahy ty. Mahery ve mahagagy e. Fa raha zany tokoa no misy sanatry. De zay zaniko. Fa soavana nge zany e. Zana mahakely saina antony. Za kosa aza tao an'izany a. Za nge tsy mbola namingafinga laha ohatr' izany e. De meza zany mba ho matotra fa aza kely fisainana. Mijere lavitra. Everindrefa moramora nga zany mbola andre zaza mitomany ato an-trano ato zany. Tsy adalany dada nge tsy niterahany mihoatra antsika mianada e. Elahy mihitsy ny tsy matotra sadasada fijery. Ny any mahery kosa neka tena filambaniny mihitsy. Maninona raha avy de tsorona zay tena ao an-tsainao ao. Vonina ary venao isaraka amin'ny olelahy io e. Fa inona nefa ny tena tsy zakany lahy aminy e. Sao de azoko aravina ihany. Za nge aloha zao no mila valy teniny eny e. Tsy afa miala aminy tsony ary mahery a. Efa mananjanaka iraisany izay. Fa ianao ve vehivavy tsy misy saina e? Fa ho aiza ianao e?
ho inonao zy aleoko e. Mandeana aloha mba jery kely zao zaza mitomany eo ambadika ao zao mahery fa hamita an'ireto lamba ny sisa reto vomy mialeto aho zao dia eto indray reto fa tsy maintsy miandry azy angina. Tsy haiko tonga izy tsy hitadiavandra ny mpanampy hitaizana io e. Mandeana moa e. Mety ho mando indray ngambo le ry. Mangina lesiryle tsy manjary ty a. Lavy e tsy tenenina hoe manginy e. Ary maninona moa raha atao amin'ny fomba mahamety azy amin'izay ty e. Rehefa avy dia tampenako amin'ity ondana an'ity ihany ny tarehany ty dia vita aminy aminy. Lavy e tsy efa teneniny e. Zay aleo asiana fitsoahana amin'izay sao dia traingo eto. Ary mba nalaky na angina kosa izy izany. Fa nataony ahoana? Mahery a! Mahery! Ndry! Andraso hoe? Zanako! Fa aiza ianao Mahery a? Asa matahotra anao fa tsy lavitra eto e. Fa ino ty loza feno abibiana nataonao Mahery a? Vokatry ny fahasarotam-piaro-diso tafa ohatry reny roneny a. Dia aiza ho aiza eto misy anao io? Tsy afaka ny mbola anoranao an'izay tena toerana misy alohatra eto. Tsy maintsy ho avy anefa ny fotoana hatratrarana na anolorako ny tenako mihitsy eo anatrehan'ny manam-pahefana. Tsiry Mahery a, aza manao an'izany ianao. Tsy misy mpiatsony anie izay mianaka ato e. Asema Efa radio, lasy Léon. tiako be. Dia iza mandony hofatranonareo. Dia ahoana koa ny sakafo hohanina? Ao amin'ile garagentsika zao izay mianaka no hitapify raha mety ilay olona nanofa ny trano. Dia ny hofatrano izany ny iainanareo mianaka. Ka tsy maintsy izay mihitsy tsinonako. Izay ary loha atao e. Efa nresahako le madame Dinina namako manambady vazaha izay fa vonona ny ampiatrano antsika telo mianaka hoe izy rehefa avy nanazavako ny zava-misy. Aza metsika tsony lary le mpamono olo ty a. Varina miresaka amin'ireny la eo tsisitsisiny eto koa mantsy alaka tsy azo latsaina zasy ny polisy atao anjolo-trano ato a. Melaty ny telefone. Malaky. Allo? Fa ino izany? Tsy mahery tsony tery madame Rotsy fa Léon sy ny polisy a. Aizany ny teti-dratsinareo a. Ny telefona koa moa nataonjanako main libre ka tsisy miafina tamiko sy ny polisy ny resakareo. Tonga avy any am-positry ny polisy Tanjombato ianao raha te hanaraka ny zanakao. Mandroso ave tanse mandroso finina ary ty mihafahavy ty. Manao any ianao? Ndry fa nanomboko vina indray izany fiarabany izany ry tanse a. Ny fenonao azy angamba ny misy fiovana fa tsy misy inona ka. Eny ray ary ka inona ho ny zato vaovao-nentinao amin'ity andro vao maraina fa alohan'izany aloha mba hanontany ianao a. Inona ny antony tsy miverenanao tato an-trano taorian'andreny fitazonana ponjavojo maikazo mianaka ireny? Aminao ve mbola mety ny verenako anaraka anao? Amiko ange tsy mbola nisy olana fandraisako anao toy ny zanako e. Dia aiza anao zao no mipetraka? Aleo angamba ho tsy ambarateloko izay misy asan'ny fiainako. Saingy ho tohin'izay mihitsy ho fahatongavako vao maraina eto aminao izao. Entaroa ny teninao ve noko e? Dia tena tsy vitanao mihitsy ve nanafaka noneny tamin'iny aferiny? No manjo ho azy efa mafy noho ny famoizany anjanany, mbola nampianao famonjana ihany koa. Ny momba n'izay indray aloha anaka dia aoka ianao tsy hanometsiny ahy fa izay ny fanapahakevitra ny raisy ny fitsarana noho izy ny raintsika ombakomba tamin'ny olona meloka
dia niampy ny fanitrikitrihanao teo anatrehan'ny fitsarana fa raitsy kombakombony eny sy mahery. Amin'izao fotoana izao vao afaka anontany ianao hoe siora amin'izany tokoa ve ianao? Dia inona izany no tadiavinao ataoko aminy ka? Dia tsy ho vitanao ve ny hanafaka azy raha ny toerana misy anao e? Raha ny momba amin'ny mahery indray aloha nazoko azy izy sitrapony azy ary miendrika azy ny famaizana. Tsoroko amindre aloha fa tsy afaka ny anao an'izany aho. Izay no efa fanapahan'ny fitsarana nefa fa ho hitako eo ihany e. Mba ataovy moa e. Lela-paladia aminao a. Aoka izay tansa, aoka fa hojerena momba an'izay. Allo Njato? Izay efa nilazaiko an'lazay lesy a. Tsy ny raharaha eny akory mifangatahako sy ny fitalahoako ny mba hikarakarany amoahana ny enina dia efa nampanantena ihany azy izy. Ieno a. Izay mivalifaty fantatro fa mety sy mahomby. Izay mifantatro hoe mila ny lafotsiny a. Tsy hamadika an'lazany ahy e. Olo tiako nge lahy e. Mikatra ihany koa dokotera Léon Raikeloko no nendrikendrika tsara petraka nataoko fa hoe nanolana izy. Tsy nisy nahafahany niala mihitsy na dia kely aza satria efa vitako planina tsara. Ny polisy koa moa nanao izay azony natao ny azonana ny olon-dratsy hatramin'ny farany. Ny mahagaga dia ny fivoahan'ny fonja raha mbola tsy ampitaony iray akory. Eny indray aza no nivoaka taoriana raha mbola manohy ny sazany koa sy mahery. Izay ary tsy voatonga fa hitantarako zavatra indriry tansa. So momba ny dokotera Léon indray? Ie, ny faneny izay teo amin'ny tetezana nosy zato. Najanona ny fiara dia nasainy niakatra aingana. Dia ahoana? Eno indriange. Tena matitra ary ve ty olona eto anilako ty sa ahoana? Nefa raha nitoetrana tokony tsy sangan'izany izy. Ary ino dia mampitanonjika ny lohana ao? Faly a Léon a. Dia inona izany no tokony atao? Misaotra an'Andriamanitra. Dia misaora azy ary. Sao koa nge madame? Miaino anao a? Efa niona nge izay mianaka maly? Ianao si izy? Sasy mahery. Léon a, mifasifasy ratsy amiko ve ianao e? Vo afaka maly hoe zasy tansa ny teny amin'ny teny e? Efa nambarany tamiko e. Dia ahoana ho izy? Sady faly izy no nitomany no namihana ihany koa. Inona no ataoko Léon a? Faly be a? Tola vily kely ato hividy glasy raha mety aminao e. Mafana be le andro. Ka zany tsy misy vola e. Nisy nitako vola taminao nga teo e. Misaotra meloa ary. Fa hono a? Aizanareo mianaka no mipetraka amin'izao? Ao amin'ny garage. Marina ihany izany ny tenin'ilay olona tamiko. Dia amin'ny fomba ahoana no ionako amin'ilay rangahy indra neny? Tsoroko aminao tansa fa anisan'ireo lehilahy mpandiny zavatra Léon. Dia hiverina hiaraka indray izany nareo?
Tsy mbola nisy fitiavana mihitsy aloha ny resaka e. Farisahirana ary neny a. Na izaho koa aza ngeretsy e. Ka raha mangataka ny verina amin'iny izy dia ahoana? Tsy haiko. Oka. Manaiky ny ao ambadik'izay. Miankina amin'ny mahery ihany io e. Izay indray neny sy mahery. Sady tsy efa hoe ny famihana ihany koa very zareo e. Izay voahanjanako aloha izao ny zava-dehibe amiko tansa. Raha izao ny marina dia tena olombelona dady iny. Ary raha sanatrika tsy mitombina dia tsy manjary Léon. Ary mavesabesatra ngeneny izany. Vola tany amin'ny dralina daholo reto tony a. Fa nga ny vadika indray zato fiantson'ny azy. Mandreraka kiny ao an-tany mora ao mampiteniteny foana. Miova hatramin'ny fiteny. Oka izany ho any ka. Mandehana tonga dia mibabaha tokona fa ramaka be aho. Ny voalohan-teny Kristely mianaka dia fisaorana amin'ny tafotafo an'ilay ray eo ambony, satria na dia nisy aza ny savorivory dia tonga amin'ilay fitenenana hoe ny savorivoronky latoana. Na hery tokoa ny rivotra mitsoka nefa tony ihany. Koa manomboka eto dia ho adiny itsika ny lasary izy telo fa dia hanorina fiainam-baovaontsika. Ny voalohan-tenika ihany koa aloha dia toa an'izay an'i Léon izay. Fisaorana n'ilay naharina mitrana indray ny efa rovitra. Tsy hitako intsony izay lazaina ankoatr'izay fa faly aho. Izaho indray aloha dia tena manako lazainy e. Ny antony dia satria avy amin'ny daholo ny anton'ireny zava-niseho ireny. Tsy mba nisy fandiniana lalina fa niendika fanam-podiso tafa oatra. Eto koa dia miangavy ianao mba hicomprendre ny zavatra angatahako raha sitrakao. Handray anao raiko amin'ny foko manontolo sainga leo mba hipapa no iantsoko anao fa no hoe dada mba hipetraka amin'ny mahadada ny dada. Mifona dada, menatra. Nanao ny tsy fanao, nanosipotaka anao tamin'ny zavatra tsy marina akory. Oak'izay tansa. Oak'izay izany zanako izany. Avy eto anila mipapahara mipetraka. Avy ilay tsy mahery ara. Miomana ary dia homany dia n'izao ny bagazinareo fa ho any Antsirabe-tsika rapitso dia miampotsika no any. Roviana amin'izay ilay dingana manaraka ny fanambadianareo ry ny endry sy papa. Vonina amin'izay nga ela. Ataovy mitovy ny complet anay sy papa. Dona kely ary le tsy ry mahery Natolotra ny Orange eo anilanao. ASEM Business School nanolotra anao teo. I dada foana. Tantara mitoy nosoratan-dratsia mandresy Jean-Laurent François na Ramazy. Novelomin'ny Sylvia Randrinatoandro sy Nanja. Niaraka tamin'ny Zoma amin'ny Rino, Ralala ary Christophe Biarmana. Nandray feo sy nandrindra ara teknika.